Vanai masino Midina manache anai Midina mitari anai Benuzan tungayetu Benumini manache anai Anai masino Anai masino Midina manache anai Midina mitali anai Venusai tunga yetu Venumini manache anai Ajamanito Saizanaka Ami Mitwerandatina Ajamanito Masinayana Venu Diena Ajamanito Saizanaka Abi Mitwerandatina Ajamanito Masinayana Venu Diena Vanai masino Vanai masino Midina manache anai Midina mitari anai Venuzan tunga yetu Venumini manache anai Adamanito Saizanaka Tungaizai Mitaukana Adamanito Masinayana Venu Iyapuna Anjamanito Saizanaka Masinayana Tena Masina Adamanito Itunyafuna Amasinwa Amasinwa Vanai masino Vanai masino
manatsehanay, idinamitsarianay, Venuizat tunga etu, Venuini manatsehanay. Panay masino, panay masino, hindi naman ang tiyalay, hindi namin tarihanay, Venuizat tunga etu, Venuini manatsehanay. Amen. Dia miarahaba antsika rehetra indray ry havana izay mianadahy zany amin'izao mivantana amin'ny YouTube amin'ny androany asabotsy 1 ny volana May 2024. Dia ny tompo anie hanatrika antsika araka ny hira teo izay fanahy masina efa miaraka amintsika sy manatrika antsika tsirairay avy indrindra ho anao izay manaraka izao zany any amin'ny mivantana na amin'ny enregistrement any aoriana any dia mino fa ny tompo efa eto amintsika araka ny hira teo amin'ny fanahy masina. Izany hira izany ihany koa dia efa hira faomen'ny tompo zany amin'ny mpanompony. Amin'izao asa izao betsaka ny hira izay mbola hivoaka eto zany izay nomen'ny fanahy masina ho amin'ny mpanompony araka ny fanomezam-pahasamana izay meny koa ka dia efa isaorana ny tompo, efa misaotra ny tompo tsika satria hivoaka tsy ho ela zany ny hira tsirairay avy. Dia arak'izay koa efa hitanareo any angambany ny amin'ny vidéo ny amin'ny fampilazana fa efa misokatra ny tombo masina any Madagasikara. Izay hanasana antsika zany raha misy tia misy havana, raha misy olona tia handeha ho any fa misy mpanompon'Andriamanitra zany izay efa mipetraka eo ka ao Antananarivo ilay izy no misokatra dia afaka mametraka mesazy eto nareo dia afaka mifanao fotoana zany na mifampiresaka amin'izareo mivantana amin'ny telefônina izay omenantsika amin'ny mesazy zany ka dia isaorana ny tompo zany, efa miasa ny tompo ary lehibe tokoa ny fiasany arak'izany fanomezam-pahasoavana sy fandaminana rehetra izany ka dia eona amin'ny tompontsika. Indrindra moa zany araka ny fantatsika tsirairay avy ho anareo ho anao izay efa zatra manaraka izao fiaraha-mivavaka izao dia hiatrika ny tompo aloha tsika amin'ny fibebahana. Zay zany no nampianarin'ny tompo mila mibebaka, mila manetry tena rehefa manantona azy satria Andriamanitra masina izy arak'ilay teny sy ny hira teo zany dia izay masina ihany hozy izy nahita anazy ka dia hibebaka tsika hifono eo anatrehan'ny tompo satria tsisy mendrika, tsisy tanteraka ny tsirairay avy. Ny teny izay akantsika teny zany hibebahantsika dia ao amin'ny Salamo 20. Ny Salamo 20 hovakintsika any aloha ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 15 dia avao zany angatantsika ny fanahy masina nazaha fa inona no hibebahantsika ny amin'izany. Io teny io dia efa nomeny amin'ny fiaraha-mivavaka teto amin'ny fiaraha-mivavaka zany izay natao nandritra ny herinandro dia ny teny mihitsy ny fanahy masina hoe io no akanareo hibebahana, hampibebahana ny olona koa satria tiany tompo koa zany isika eran-tany samy hahazo izany teny izany satria teny tena tsara ahafahantsika mihaona amin'ny tompo mihitsy izany teny izany. Ny Salamo 20 zany vakiko manomboka amin'ny 9 dia ajanoko amin'ny 15 dia amin'izay no hamakiantsika akantsika ny tenin'ny fanahy masina ny amin'ny hibebahantsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fony azo pahoriana aho dia niantso ny tompo, eny Andriamanitro no nitarainako. Nihaino ny feoko tao amin'ny tempolony izy ary tonga teo an-tsofiny ny fitarainako teo anatrehany. Dia niozongozona sy niorooro ny tany ary niorooro ny fanambary ny tendrombohitra.
Eny niozongozona ireo satria tezitra ny tompo. Nisy setroka ny savoana teo am-bavorony ary afo mandevina avy teo am-bavany, ka nisy vainafy nidedadeda avy aminy. Dia naondrony ny lanitra ka nidina izy ary azipito no teo ambanin'ny tongony, nitaingina kerobima izy ary nanidina aingana tamin'ny elatry ny rivotra izy. Nanao ny maizina ho fiereny sy ho trano manodidina azy izy, dia rano, lalina ngalingaly sy rahona matevina. Ary teo amin'ny famirapiratana teo anoloany dia nandalo ny rahony matevina sy avandra sy ny vainafy koa. Dia nampikotroka tany an-danitra ny tompo. Ny loham-peo tamin'ny avandra sy ny vainafo ny avo indrindra dia nandefa ny zana-tsipikany izy ka nampiely ny fahavaloko ary nampandeha tselatra be ka nampifaritaka azy. Dia niseho ny mason-drano ary afa-tsarona ny fanambanin'ny tany noho ny teny mafy nataonao Tompo ary noho ny fofofon'ny fofinain'ny vavoninao. Amen. Naveriko zany ny andiny 510 mazava tsara amin'anaran'i Jesosy hoe dia niseho ny mason-drano ary afa-tsarona ny fanambanin'ny tany noho ny teny mafy nataonao Tompo, noho ny fofofon'ny fofinain'ny vavoninao. Amen. Amen. Zany teny zany no ibebahantsika. Raha maheno ilay teny zany tsika dia efa matahotra sady mampiororo ny tenin'ny Tompo ary indrindra ny herin'Andriamanitra. Io teny io dia raha vakintsika ny fanomboany zany amin'ny Salamo 70 dia hoy izy amin'ny teny misoramandry amin'ny anaran'i Jesosy ato amin'ny baiboliko hoe vavaky ny mpanjaka taorian'ny fandresena azony. Amin'ny soramandry eto koa zany fampidirana dia hoe ho an'ny mpiventy-hira salamo nataon'i Davida mpanompon'ny Tompo, izay nilaza tamin'ny Tompo ny tonin'ity hira ity, tamin'ny andro namonjen'ny Tompo azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanan'i Saoly. Eto zany dia arak'izany teny zany dia soratra izany koa dia Davida no manao ny hira. Nataony hira zany ny famonjena nataon'Andriamanitra taminy. Dia raha mamaky tsika na amin'ny baiboly ary zany azo jerena amin'ny Samuela faharoa 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 1:10 dia mitovy tena mitovy mihitsy zany ny teny nataon'i Davida sy ao amin'ny Samuel io mahagaga zany araky ny fandinihan'ny maro moa zany dia ny salamo rehetrarehetra Davida ny ankabeazany nanao anazy dia manome mihitsy zany ny zavatra ny planina moa zany na ny zavatra ny seho ao amin'ny baiboly manontolo hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Zany hoe voafehan'io salamo manontolo io zany hatrany amin'ny salamo voalohany ka hatrany amin'ny 110 ny tantara rehetra ao amin'ny baiboly. Isaorana ny Tompo fa eto dia mampiseho ny fahasarotam-piaron'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia saro-piaro amintsika, izay no tokony ibebahantsika. Raha ny hita eto dia tena mampatahotra zavatra efa hita amin'izao fotoana izao mihitsy zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ny ambaran'ny tenin'ny soratra masina. Izay nahatonga anazy hoe ivereno ambarao amin'ny olona fa efa zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny andro farany. Izao mihitsy zany ny andro farany dia miseho mihitsy ny fahatezeran'Andriamanitra rehefa tezitra ny Tompo, rehefa miteny ny Tompo dia miseho ny zavatra mampatahotra. Inona moa zany ilay mampatahotra tenenina eto? Tonga dia raisiko amin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy dia niozongozona sy niororo ny tany ary niororo ny fanambanin'ny tendrombohitra. Zavatra hitantsika mihitsy zany amin'izao fotoana izao fa miseho etỳ amin'ny fiainantsika ankehitriny amin'izao faran'ny andro izao. Efa andro farany izao izay nambara amintsika foana amin'izao andro farany izao tokony hibebaka tsika, tokony hiomana fa efa miseho mihitsy zany fiozonkozonan'ny tany sy ny fanambanin'ny tendrombohitra. Eny hozy izy niozongozona ireo satria tezitra ny Tompo.
tezitra mihitsy ny tompo zany ny amin'ny fahotan'ny olona. Amin'izao zany ny olona dia fa manara-po mihitsy ny amin'ny faharatsiana. Efa ratsy noho ny tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora ary zany no nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra dia efa nisy teny teto teo alohana tamin'ny heriny angambany izay nambara ny mpanompony ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny tsy fankataovan'ny olombelona dia tonga mihitsy ny tompo nanao ny safidrano tamin'ny andron'ny Noa zany. Dia izay zany amin'izao fotoana izao raha hitantsika ny faharatsiana sy ny falotoan'ny olona mankasitraka ny loto, mankasitraka ny ratsy, ny fomba ratsy, fanao ratsy izao moa zany aty Eropa zao dia misy mihitsy ny hoe lalàna manokana tsy isian'ny hoe anakanana ny fankatiavana. Ny anak'izany ohatra hoe raha olona ao anatin'ny fahasahiranana any amin'ny faritany hafa amin'ny firenena hafa ka mitady vonjy aty Eropa dia hoe sakana. Avereno any amin'ny misy azy any izy. Fa raha fantatsika tsara ny tantara, avoakan'ny tantara eto moa zany ny aty Eropa zany amin'ny televiziona ny avoakany izy dia nandalo fotoan-tsarotra daholo ny olona ary nitsoaka. Nitsoaka zany na ny Eoropeana ary dia nitsoaka tany amin'ny firenena hafa mihitsy hoe nitady vonjy. Fa amin'izao zany dia sakanana mihitsy tsy hitady vonjy intsony ny olona fa aleo ho faty amin'izay misy azy any zany na enjehana amin'ny fomba rehetra amin'ny firenena misy azy moa zany matoa zany misy olona mitsoaka matetika. Tsisy hoe olona te hitsoaka amin'ny firenena izany fa misy antony ao nefa ny olona zany dia manakana hoe aza ampidirina aty Eropa intsony fa tsy ilaitsika. Zany hoe tena hoe tsisy intsony zany ny fitiavana fa dia sakanana. Ny amin'izay nefa dia tiany zareo ny manao fifidianana ihany koa amin'ny lalàna zany hoe izay manaka-tsakana ny amin'ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy, fiarahan'ny vavy sy ny vavy dia izay indray zany no enjehana sy ho hiaran'ny lalàna. Hitantsika zany fa mifanohitra mihitsy ny zavatra misy ankehitriny ka mila miomana isika. Efa tezitra ny tompo ary efa tezitra izy dia hiozongozona ny tany sy ny fanamban'ny tany. Vakiantsika ny 5:7 fa mbola mafimafy ihany koa ny zavatra hiseho rehefa tezitra zany ny tompo. Dia hoy izy hoe 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe nisy setroka nisy havoana teo am-bavorony ary afo mandevona avy teo am-bavany ka nisy vainafy midedadeda avy aminy. Zany hoe mampatahotra zany zany zavatra misy amin'izao fotoana izao ny afo, ny hafanana miseho. Tsika mieritreritra hoe mety hoe ny nataon'ny olombelona ihany réchauffement climatique moa zany ny fiteny azy amin'izao fotoana izao amin'ny teny frantsay. Fa rehefa tezitra ny tompo dia hitantsika mihitsy maro ny firenena tena ao anatin'ny hafanana, mafana, tena mampatahotra mihitsy. Fa mila mitandrina zany tsika ny amin'ny zavatra miseho, mila mibebaka. 5:7 dia naondry ny lanitra ka nidina izy ary haizim-pito no teo ambanin'ny tongony. Misy be da be ny fahitana na nofy efa nolazain'ny mpanompony zany ny amin'ny hoe haizim-pito. Rehefa midy ny lanitra dia haizim-pito mihitsy ety an-tany ety. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely anisan'ny loza folo tao anatin'ny loza folo alohan'ny namoahana ny zanak'Israely tao Ezipta. Fa rehefa tonga ny haizina tena tsy mifankahita hozy izy na olona manatsotra tanana tsy hita ny tanany eo alohany. Ka mila mibebaka tsika mba atso amintsika indray zany zany haizim-pito zany fa hiseho zany amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. 5:7 nitaingina kerubim izy ka nanidina nanidina aingana tamin'ny elatry ny rivotra izy. Eto dia mahatsiaro ny amin'ny anjelin'ny tompo. Any amin'ny Genesis moa zany tena napetrany koa ny Genesis ny ambina ny kerubim io dia anjely io ny ambina ny sahedena any amin'ny Genesis 7:7-20 dia any amin'ny Exodus 4:20 any koa 1:1-3 dia io no ilay kerubim nanapotika namono ny lay matoan'ny zanak'Israely zany ilay anjely. Zany hoe efa tezitra ny tompo dia aniraka ny anjeliny izy hamono sy hanafain'ny olona zany ety amin'izao tontolo izao. Ka mila miambina tsika, mila mibebaka
mba tsy ho amintsika, zay ny tenenana eto zany hoe mba tsy ho amintsika ny ilotsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Satria manota hozy izy, ny otan'ny tsirairay avy dia samy mitsaraina amin'ny otan'ny tsirairay avy amin'ny asany ka ny tsirairay avy dia ho tsaraina eo anatrehany tompo. Andininy faha 1 aminaran'i Jesosy hoe nanao ny maizina ho fihereny sy ho tranony manodidina azy izy, ny lalina ngalingaly sy rahona matevina. Dia efa nambarantsika teo moa zany fa io Aizipito io dia Andriamanitra ihany ny ao anatin'io. Tsika no tsy mahita fa ny tompo dia manerana ny zavatra rehetra. Zany tamin'ny voalohany tamin'ny baiboly any amin'ny toko voalohany any dia hoe Aizipito no niseho tetỳ amin'izao tontolo izao, fa ny tompo no miteny hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Ka zay angatao ny tompo. Raha mbola ao anatin'ny aiziny ianao zany, ao anatin'ny Aizipito aizina zany dia fahotana, faharatsiana dia angatao ny tompo fa izy hiteny amintsika. Raha miteny ozy izy dia tonga ny zavatra izay teneniny mba hiseho ny mazava, hiseho amin'ny fiainanao ny mazava androany raha tena miverina amin'ny tompontsika, raha tena mibebaka eo anatrehany zany dia angatao zany fa ho avy aminao ny tompo. Andiny faha 12 aminaran'i Jesosy ary teo amin'ny famirapiratana teo anoloany dia nandalo ny rahona matevina sy havandra sy ny vaina avokoa. Dia arak'izay dia fantatra tsara fa misy zany amin'izao fotoana izao ny horohorontany, ny tondra-drano, ny havandra, ny tornady. Zany rehetra rehetra zany rehefa tonga ny miasa ny tanan'ny tompo dia tena mampatahotra. Dia averina amintsika foana zany hoe inona moa zany nahatonga an'ilay fanazavana izao hibebaka tsika avy eo ka raha mbola tsy nolontena tamin'ny tompo ianao dia angatao mihitsy ny tompo hamindra fo amintsika, hamindra fo aminao mbola hisy koa moa zany ataon'ny tompo ny mpanompony avy eo ny amin'ny fiantsonan'ny tsirairay avy raha ohatra hoe mbola tsy nandray ny tompo ary raha koa niembotra na niala tamin'ny fanalahana an'i Jesosy ianao zany dia fotoana izao hiverenantsika koa amin'ny tompo. Atao zany amin'ny aorian'ny fampahirizana izay hoentin'ny mpanompony avy eo. Andininy faha 13 dia nampikotroka tany an-danitra ny tompo, ny loham-peo tamin'ny havandra sy ny vainafo ny avo indrindra. Mitovy amin'ilay teo aloha ihany fa hiseho zany amin'ny fiainantsika ary efa miseho zany ankehitriny fa mila mitandrina isika tsirairay avy fa efa akaiky ny tompo, efa ho avy zany Jesosy araka ny ambara eto foana. Zay no nanondrahan'ny tompo izao fiaraha-mivavaka izao hiteny amin'ny tsirairay avy fa ho avy Jesosy hiverina eny amin'ny rahona lanitra izy ka miomana. Izay masina ihany sy marina ihany no ahitan'ny tompo izy ary ho raisiny zany ho any an-danitra satria any an-danitra any no tena misy ny toerana misy azy. Andininy faha 14 aminaran'i Jesosy dia nandefa ny zana-tsipikany izy ka nampihely ny fahavaloko ary nampandesy tselatra be ka nampifaritaka azy. Eto Davida no miteny eto hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa tsy tokony hatahotra. Izy Davida ilay nitoko tamin'Andriamanitra zany nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tena mibebaka sy mifony izy dia hain'Andriamanitra ny miasa amin'ny fahavalontsika. Tsika ny fahavalo araka ny ampianarina amintsika mandrakariva any amin'ny Efesianina 4:1 dia hoe tsy miady amin'ny fanjakana sy amin'ny fanapahana etỳ amin'izao rehetra izao tsika etỳ amin'izao tontolo izao fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ny fahavalontsika dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Rehefa avy mibebaka tsika avy eo mibebaka eo anatrehan'ny tompo dia hitsangana tsika. Efa ny tenin'ny tompo koa zany mitsangana dia roainy ny devoly dia handositra anareo. Mila roahana zany ny devoly, mila mandroaka devoly foana tsika fa io dia fahavalo tsy hita. Fa ny tompo no andefa ny zana-tsipikany hampihely ny fahavalo. Ilay zana-tsipika zany dia ny fanahy, izay ilay fanahy masina nangatantsika teo. Fanahy ny vavahantsika eto. Raha misy manome toky anao zany fa tena hoe lasa matanjaka be ianao dia lasa mahery be amin'ny fiadiana isan-karazany tsy amin'izany ny tompo. Fa ny tompo indrindra Jesosy zany dia niteny mihitsy hoe izaho andeha hozy izy fa hameko ny fanahy masina ho aminareo. Izy no hitady-dalana, no hitsaina ary izy no hiady amintsika ho antsika ary hiasa amin'ny
fiainantsika tsirairay avy. 15 dia niseho ny mason-drano ary afa-tsarona ny fanambanin'ny tany noho ny teny mafy nataonao Tompo, noho ny fifofofon'ny fofonain'ny vavorinao. Zay zany no zava-misy. Io efa nambara teto, fampaherezana lava mihitsy no nampianarin'ny mpanompony teo zany ny amin'ny safi-drano tamin'ny andron'ny Noa. Fa ny rano zay any an-danitra, ny mason'ny rano any an-danitra, ny mason'ny rano any amin'ny tany any ambanin'ny tany any dia rehefa tonga amin'ny fofofofon'ny fofonain'ny vavorin'Andriamanitra dia hisokatra ireny. Ary zany nahatonga ny safi-drano. Nandritra ny 700 andro sy 700 alina tonga ny safi-drano ary tahak'izany ozy izy nahatongavan'ny zanak'olona. Any Mateo 5:20 nefa niteny an'izany izy ny Luka 1:20 sy ny Marka 1:10 dia niteny izy fa tahaka ny nahatongavan'ny Noa, nahatongavan'ny safi-drano tamin'ny andro Noa, tahak'izany no iverenan'ny zanak'olona. Ka tsy fantatra ny olona ozy izy dia hifaly hanao ny mariazy, hanao ny fety, fa mandritra zany ny olona zany tsy mana-po fa manao izay tiany, manara-po amin'ny fahotana indrindra, fa rehefa tonga ny Tompo dia ho avy tahaka ny safi-drano tamin'ny Noa sy tahaka ny mpangalatra. Ka tokony hiomana foana isika, zay no ampirisihan'ny Tompo amintsika zany hoe mibeba, izao tsika hibebaka ary avy eo tsika dia androaka ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina, fa fahefana nomen'ny Tompo antsika zany. Mila mino zany tsika fa Jesosy nanome izany fahefana, izay mino sy atao batisa ozy izy nivonjena, ary izay mino koa ozy izy dia androaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka dia zay no alohan'ny hibebahantsika zany dia zay no tenin'ny Tompo. Rehefa tezitra izy dia ho avy amin'ny fahatezerany, ary zavatra efa miseho zany zao zavatra voateny ato amin'ny Salamo 90 zao ny tondra-drano, ny haintany, ny horohoro-tany, ny ady amin'ny firenena, ny fanenjehana amin'ny maha kristianina indrindra koa efa miseho zany ankehitriny. Ka dia aoka tsika samy anantona ny Tompo hibebaka. Raha tena mibebaka marina ianao dia efa vakiako eto sady zany vakiako ny 1 ka hatramin'ny 5 dia toizako ny 19 ka hatramin'ny 7 fa ho tonga amintsika tsirairay avy zany. Zay no tokony hinoantsika zany rehefa tena hibebaka amin'ny Tompo tanteraka tika avy eo. Alohan'ny andoleantsika zany dia vakiako manomboka amin'ny tapany amin'ny 1 zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy: mamiko indrindra ianao ry Tompo, heriko eo, ny Tompo no haram-batoko sy manda fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vatolampy ialofako, hampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy. Miantso fiderana ny Tompo aho dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Ny hodidina tampoky ny famatoran'ny fahafatesana ary nampatahotra ahy ny riaky ny fahalevonana. Ny hodidina tampoko ny famatoran'ny fitoeran'ny maty ary ny sakana ahy ny fandriky ny fahafatesana. Vakiako ihany ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fony azo pahoriana aho dia niantso ny Tompo, eny Andriamanitro no nitarainako, niaino ny feoko tao amin'ny tempolony izy ary tonga teo antsofiny ny fitarainako teo anatrehany. 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Nanatsotra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy, nanintona ahy niala tamin'ny ranobe izy, nanafaka ahy tamin'ny fahavaloko mahery sy tamin'izay nakahala ahy izy, satria mahery noho izao ireny. Nisakana ahy ireny tamin'ny andro nahitako loza, nefa ny Tompo no mpanohana ahy. Nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy, nanafaka ahy izy satria tiany aho. Amen. Andehantsika andohalika hibebaka amin'ny Tompo mba tsy ho tonga amintsika zany ny fahatezeran'ny Tompo, fa ny famonjena sy fanavotana no ataony amintsika. Ka dia andohaly isika tompoko araka eo anatrehan'ny Tompo. Vavaka isika. Eny ray eo any an-danitra. Misotranao zay ny amin'ny teny ary misotranao koa hiarabanao amin'izao
fotoana izao tafahoana aminao eto amin'ity toerana ity indray izay tsirairay avy izao dia saoranay Tompo, ianao miteny, ianao no manome ny fotoana, manome tanjaka, fahasalamana ary velon'aina izay Tompo dia noho ianao irery ihany tahaka ny teny izay nataon'i Davida ny amin'ny famonjena sy ny fanavotana ataonao aminay. Kanefa maheno ny teny izay Tompo dia mangovotra tokoa, matahotra satria miseho izany ankehitriny ny hozongozona ny tany, betsaka ny horohorontany, ny tondra-drano, ny ady. Eny Tompo, tonga amin'ny fahatezeranao ianao satria izay dia niodina teo anatrehanao ary ny olombelona maro, ny olombelona rehetra etỳ amin'izao tontolo izao dia mandahy anao Jesosy, mandahy anao ary manao tsinontsinona ny fahamasinanao, manao tsinontsinona ny fahamarinanao ianao ilay Andriamanitra naharo izao rehetra izao. Ianao ny tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra, hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany. Eny Tompo, hitanao ny fiainanay, hitanao tsisy miafina aminao no nataonay tsirairay avy ka izany no hanatrehanay, manesy teny eo anatrehanao izay Tompo mifono aminao amin'ny fahalemena rehetra, mba tsy ho amin'ny tenako, mba tsy ho amiko Jesosy, mba tsy ho amin'ny ankonako, mba tsy ho amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay manatrika izao fotoana izao ny fahatezeranao. Fa ianao hamindra fo sady mangataka ny rà zanakao hanadio. Raha nandeha izay Jesosy, raha nandeha tamin'ny nalehanay tsy araka ny sitraponao ny tongotray nanitsaka, ny tany nandeha araka ny fanirian'ny fonay tsy araka ny sitraponao dia fona aminao ankehitriny, fona aminao amin'ny nalehanay rehetra. Raha tsy nivelona taminao Jesosy nanara-po tamin'ny aleha rehetra, nandeha tamin'izao tontolo izao, nandeha tamin'izao fiainana ratsy rehetra izao ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny langa, ny amin'ny fanompoan-tsampy, ny amin'ny fanompoana isan-karazany dia hifonana aminao amin'ny fitenenan-dratsy, fitondran-tena maloto hifonana aminao izany Jesosy satria nandehananay izany. Tahaka izany koa ny hifonako aminao ny tanako, zavatra niraisin'ny tanako rehetra, nalehan'ny tanana, zavatra notanterahana Jesosy ny amin'ny famonoana. Eny Jesosy, matetika ary ny aminay izao izay manatrika izao dia namono olona tamin'ny tanana Jesosy, namono ratsy, nitondra ny fahalitoana rehetra teo anatrehanao ka dia fona aminao mangataka ny rà Jesosy Kristy hanadio Tompo. Esory aminay ny fahatezeranao, aoka tsy ho aminay tsirairay avy izao ny fahatezeranao fa hamindra fo aminay tsirairay avy ianao ka dia diovy ny tongotray, sasao ny tananay amin'ny rànao Jesosy, diovy ny masonay, diovy ny masonay ny zavatra nijerena, maro ny zavatra hitanay koa Jesosy, dia hita ny voninahitra ao izay, izany no mba tianay dia ilay voninahitra ao any an-danitra any, nefa mahita ny zava-misy etỳ an-tany ety izay dia indraindray izay Tompo mierikerika, mitsiriritra ny zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao kanefa tsy araka ny sitraponao izany dia hifonana aminao raha mijery izay ka mitondra faharatsiana tao anatin'ny sainay, tao anatin'ny fonay Tompo ny zavatra hita amin'ny masonay, ny zavatra henon'ny sofinay dia hifonana aminao nefa maheno ny teninao izay ankehitriny. Teninao dia mahery ary tsy miverina aminao foana ka dia mifono aminao izay Tompo mba tsy ho tonga aminay ny fahatezeranao, ny horohoro-tany, ny fahamainana, ny faharatsiana, ny loza rehetra amin'izao fotoana izao. Aoka ianao hitahiry ary hamindra fo amin'ny mpanomponao raha tena mibebaka androany, n'iza mibebaka eo anatrehanao mifona miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra dia hanaly izany fahatezeranao izany ianao ka dia handray araka ny famindraponao, araka ny teny novakianay teo koa dia nomen'i Davida Tompo. Fa ianao ilay Tompo mahay ny zavatra rehetra, tsy mitahiry hatezerana ka mamindra fo mandrakariva ka dia sasao ny fonay, sasao koa ny sainay, sasao ny fanahinay manontolo ny zavatra nambaran'ny vavanay. Matetika izahay tsy mino, matetika miteniteny foana, matetika manaonao foana dia hifonana aminao koa ny zavatra notenenin'ny vava, tsy araka ny sitraponao ka dia mifono Tompo, mamindra fo aminay tsirairay avy, mamindra fo amin'ny tsy fahaizanay miteny, tsy fahaizanay mino, amin'ny fijery, amin'ny zavatra henon'ny sofina ka mitondra fiteny tsy araka ny sitraponao, indrindra manome tsiny anao izay, manome tsiny anao izay ny amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainanay Tompo, fonana aminao izany androany esory aminay ny fahatezeranao fahatezeranao esory aminay tsirairay avy ka dia havaozy ny fonay, havaozy ny fanahinay ilay ràn'ny zanakao, ampy manadio ilay ràn'ny zanakao, manavao anay tsirairay avy ka dia izany no angatahanay Tompo mba hiala olom-baovao izay tanteraka eo anatrehanao ary ilay rànao Jesosy ny tena fisotro, ianao ilay zanak'ondry mitondra ny fahotana izao rehetra izao ka dia misotro ny rànao izay Jesosy ny rànao
no tena manadio ary ny ranao dia mandoro sy manafaka manala izay tsy anao rehetra. Manala ny aretina, manala ny asan'ny maître, ny asan'ny Satana ary izany koa no hitsangananay hijoro izay Jesosy satria ianao maniraka anay hanala ny asan'ny devoly handroaka ny asan'ny maître ka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nandroahana ny devoly Satana, miala ny Satana sy ny devoly mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, miala nareo Satana, mivoaka ny asan'ny maître, dorana amin'ny ranon'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, ny aretina, ny loza, devolin'ny fanakorontanana rehetra, devolin'ny fahalemena, devolin'ny tsy finoana, devolin'ny tsy finoana, devolin'ny fanenjehana. Inona fikasan'ny Satana manenjika ny fanaratsiana amin'izao fiarahababaka izao ny fanaratsiana amin'ny tenanay tsirairay avy ny devoly mampieriperika, devoly mitondra tsy finoana, potehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy rehetra avy. Miala nareo Satana, mivoaka ny devoly Satana, potehana ny devolin'ny Belzebuba, ny Losifera rehetra. Inona fikasan'ny Satana amin'ny fanapotehana, amin'ny fanenjehana, amin'ny fanaratsiana ny devolin'ny fampieriterehana, devolin'ny asan'ny maître, ny fampisarahana, ny asan'ny devoly mampisaraka, devolin'ny fampisarahana dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy. Saina ketana fahefana amin'ny tenanay, amin'ny ankonanay tsirairay avy, amin'ny vady aman-janakay amin'izao afo izao, amin'ny mpanomponao tsirairay avy. N'iza miantso anao Jesosy dia ianao hanafaka ny ranao hanadio tanteraka ary amin'ny anaranao nandroahana ny devolin'ny Satana, ny Losifera sy ny Belzebuba, ny Jezebela rehetra, devolin'ny Jezebela sy ny zazavavin-drano, tehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala ny Satana sy ny devoly mivoaka. Ny asan'ny devoly Satana ny fahalemena, ny devolin'ny fahatezerana, devolin'ny fankalana. Miala ao anatin'ny foko, miala ao anatin'ny fanahinay tsirairay avy. Ny asan'ny devoly sy ny Satana saina ketana fahefana manomboka izao inona fa fanakanana tsy sehoan'ny voninahitran'Andriamanitra ny amin'ny fiainako, ny amin'ny asa fanompoana, amin'izao asa fanompoana izao amin'ny YouTube sy amin'ny toby any masina any Madagasikara dia efa potehina sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Inona fikasan'ny Satana, miala ny afarian'ny rehetra avy ny Satana sy ny devoly, saina ketana fahefana roahana amin'ny anaran'i Jesosy any afarian'ny rehetra avy, saina ketana fahefana fa andраhan'i Jesosy ny andrakotra, andраhan'i Jesosy ny asa, voninahitra ao Jesosy ny asa, ianao mahery, ianao miteny dia vitanao manozongozona ny fanambanin'ny tany, ianao efa miteny dia mivoaka afo, ny vavanao Jesosy mandroaka ny asan'ny maître, mandoro ny asan'ny Satana rehetra ka dia angatàhanay ilay afo ny ranon'i Jesosy mandoro ny fanahy masina, mandoro ny asan'ny Satana sy ny devoly fa ny ranon'i Jesosy andrakotra, ny ranao Jesosy andrakotra, voninahitra ao ny hiseho amin'izao asa izao, voninahitra ao ny hiseho amin'ny fiainanay, n'iza androany mbola vonona n'olon-tena miverina aminao hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny faharatsiana rehetra dia hiasa ianao any an-danitra any ary indrindra dia rahanao hanadio ny tsirairay avy, hanavao Tompo ny fitondran-tena ratsy, ny fisainana ary ny tenanay dia diovina amin'ny anaran'i Jesosy, diovina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Inona endrika faharatsiana, ny aretina, ny loza, potehina amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra avy ny Satana sy ny devoly, saina ketana fahefana, menarana elany, menarana tranainy, ny tapatapahana ny loha amin'ny menarana, rohanana amin'ny anaran'i Jesosy, rohanana amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra avy, saina ketana fahefana, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, tsy hanjaka amin'ny tenanay ny asan'ny devoly Satana. Fa ny ranon'i Jesosy andrakotra, ny ranon'i Jesosy hiasa, ranon'i Jesosy, ny ranon'i Jesosy Kristy, ny ranon'i Jesosy Kristy, ranon'i Jesosy Kristy andrakotra ny tenanay, ny ranon'i Jesosy Kristy hanolo-tsaina, hanome fahendrena, ranon'i Jesosy Kristy manadio, ny ranon'i Jesosy Kristy mandoro. Inona endrika aretina, inona valana aretina, tsimoka aretina ao anatin'ny vatana, amin'ny fiainanay, amin'ny ankonako, amin'ny tenako, amin'ny mpanompony tsirairay avy amin'izao asa izao dia potehana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra avy ny devoly Satana. Fa ianao Jesosy manasitrana, mahefa ny zavatra rehetra ianao mahagaga, tsy takatry ny saina ny herinao, mahay ny zavatra rehetra ianao, miteny ianao dia ary ny zavatra rehetra ka dia mitenena Tompo, tenena araka ny fombanao indray fa ianao no miteny dia miala ny maizina, miteny ianao hoe misy ino mazava dia misy ny mazava, hazava ny ao anatin'ny fonay, hazava ny sainay, hazava ny fanahinay manontolo, halala ny sitraponao, halala ny teninao Jesosy, ny devolin'ny fanakiviana, devolin'ny fahalalana rehetra, potehana amin'ny anaran'i Jesosy, ny devolin'ny fahantrana ny amin'ny tenanay, ny amin'ny ankonana, amin'ny asanay tsirairay avy, ny amin'ny mpanompony tsirairay avy, potehana sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao no hanome tanjaka, ianao no hiaro, ianao haniraka ny anjelinao tokoa, ny anjelinao no miambina, ny anjelinao no miasa, ny anjelinao no tena miady Tompo. Izay dia fitaovana fotsiny ihany
fa ianao no tena miasa ny anjelinao de miady ny anjelinao miaro ny tokantranonay, ny ankohonanay, miaro ny asanao Jesosy, miaro ny mpanomponao, miaro ny tobo-masina zay efa natsanganao Jesosy sy ny mpanompo ny tsirairay avy zay iseho ny voninahitray, iseho ny herinao Tompo, mahay ny zavatra rehetra ianao, mahagaga ianao takatsy ny saina ny herinao sy ny fahefanao de ianao no iveranay, ianao no omenay voninahitra. Eny Tompo ny mana fofinaina rehetra, ny mana fofinaina rehetra ohatrany ianao de iteranao de mankalaza anao zay, mankalaza anao le Andriamanitra ambony ny andriamanitra rehetra, ny tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, tompon'ny fahefana rehetra. Hatrany an-danitra ka taty an-tany ianao tsy miova hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay ianao le masina, 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 tompon'ny zavatra rehetra, eniky ny voninahitranao ny tany rehetra. Misaotra Tompo, misaotra miasa, misaotra mahavavaka, misaotra maminda-po dia andohalika isika hangataka ny fanamasina efa eo amintsika izy araky ny hira efa nirahintsika teo dia mandolia ianao feno hangatao ny fanamasina, ameno koa, ameno ny tsirairay avy, ameno antsika sy mbola hiasa hiteny amintsika. Fanamasina midina aminay mandrakariva, anatreha anay tokoa, anatreha, fenoy anao zay fanamasina, fenoy anao zay fanamasina, ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy mananatra, mananatra mampianatra anay ny marina rehetra, ny amin'ny teninao manolotsaina, mampahafantatra anay ny miafina rehetra amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny faminaniana, amin'ny alalan'ny fahitana. Vitanao zany fanahy masina hiteny aminay ianao, mahafantatra anay ny sitraponao koa ianao ary hanazava ianao no manazava fa zay dia tsy inona Tompo mpanompo tsy mahasoa zay. Ny tokony nataonay ihany no nataonay fa betsaka ny tsy vita ka dia mariny ny asanao, mariny ny asanao Tompo, mariny izao asa izao anatreha anay tsirairay avy, atreho ny mpanomponao ka ianao ampiteny azy ny amin'ny teny izay mbola tianao ambara ihany koa ary n'iza mihaino esoriny ny asan'ny maizina, esoriny ny asan'ny Satana, ny fampatoriana, ny fahalainana, ny fikerehana rehetra fa ianao fanahy masina no hiasa, ianao fanahy masina hameno anay hiteny ianao ary hanambara ny sitraponao foana. Misaotra fanahy masina, misaotra mameno anay, misaotra mitobaka amin'ny fiainanay, ny amin'ny ankohonanay, ny amin'ny tokantrano. Misaotra fanahy masina amin'ny asanao, fenoy anao zay Tompo, hanatreha anay mandrakariva, eo aminareo mandrakariva ozy ianao ary ao anatinareo. Misaotra Tompo, misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Aleloia, aleloia, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika ary misaotra ny fanahy masina miasa, misaotra ny Jesosy zany misaotra ny tompony amin'ny rany manadio fa raha tena mibebaka tsy mifono ianao dia matokifa araka ny teniny ao amin'ny Jaona hoe raha ny zanako hanafaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Manafaka izy sy manavao antsika tsirairay avy ka dia minoa fa ny Tompo eo amintsika ary manafaka sy manadio antsika ary indrindra ny fanahy masina zany efa nangatantsika teo dia ho avy hamangy anao izy. Raha mbola tsy nahatsapa izany zany ianao dia hamangy izy amin'ny fomba maro. Afaka mamaky ny Joel 3 ianao zany ohatra tahaka ny ahoana koa ny fomba nahatongavan'ny fanahy masina sy efa nambaran'ny mpaminany tamin'izany ary koa amin'ny asan'ny apôstôly dia manambara ny amin'ny nirotsahan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra sy ireo mpanompon'i Jesosy Kristy izay nanolontena ho azy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ampitaiko amin'ny mama Felisia zany nitoy ny fotoana ny amin'ny fampahirizana amin'ny tenin'Andriamanitra. Aleloia, amen. Amen. Aleloia. Aleloia. Misaotra Tompo, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika antsika ny amin'ny fampibebahana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tera ho azy. Mbola faly miarahaba anareo tsirairay avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio zany ny amin'ny izao andro vaovao nomeny Tompo antsika izao. Misaorana ny Tompo satria ny fampibebahana izay nentin'ny mpanompony teo dia araka ny nambarany teny efa nameny Tompo azy izany ho ahafahany anambara amintsika anio ny hampibebahana antsika anio. Dia saorana ny Tompo lehibe ary mino aho fa efa nibebaka ianao ary izao tsika dia matoky hafa vonona ianao
handray teny fampaherezana avy amin'ny tompo. Teny fampaherezana izay tiany tompo ambara amintsika anio dia teny ihany koa izay efa nomeny tompo ihany koa zany io teny io dia nasainy izany hoe hoentina ho fampaherezana zany anio. Ny teny izay omeny anio zany dia ny fanahy masina moa no ny teny, dia manaraka ny sitrapony isika, manaraka ny didiny isika ny amin'izay teny rehetra tiany zany hoentina ho antsika tsiraray avy. Izy no miasa fa isika dia fitaovana fotsiny ihany, izany hoe isika isam-batan'olona izany. Na iza zany isika ka manaiky hiaino ny fanainy iray dia afaka izy miasa ao anatintsika. Rehefa malala amin'ny tompo manasa anao rehefa avaka amiko ametrahantsika aloha izao fotoana izao angatahako ny herin'ny fanahy masina anazavana ny teny izay tiany ambara zany. Izy ny anazava fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Miara hivavaka isika tompoko. Misaotra anao Ray malala, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, ny amin'ny fotoana izay efa vita teo, ny amin'ny fampibebahana anay Jesosy. Eny tsy mendrika tokoa izay Jesosy satria mpanota ratsy izay. Efa manomboka mitsara ny tany ianao Jesosy. Efa manomboka mitsara ianao. Ary Andriamanitra afo mandevona ianao. Andriamanitra mandravarava ny fahavalo ianao Jesosy. Tompo malala engany izahay mba tsy ao anatin'ny fahavalonao Jesosy. Engany izahay ka ho anisan'ny zanakao. Tompo, ianao no Andriamanitra, ary ianao dia masina, masina ianao ka tsy tia loto. Ka indreto izahay Tompo malala mangataka ny herin'ny faherezana avy aminao. Mangataka aminao fanahy masina tafy ny herinao izay tsiraray avy mba ahare izay tianao ambara aminay ny amin'ny teny izay omenao anay izao. Fampaherezana avy aminao ka mitenena fanahy masina ity aho manolotra ny tenako, manetry tena ambany dia ambany eo anatrehanao. Ka raisy ny tenako izay tempolinao, raisy ny contrôle ka mitenena amin'ny alalako, fa voninao ampitenenanao ny izay rehetra tianao amin'ny vahoakanao. Eny, afo mandevona izay teny rehetra mivoaka avy avavanao Andriamanitra ao. Ka mitenena satria ny tenao no ambara ka oka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy izay tianao hokasihana eran-tany. Afeno izay tsiraray avy Tompo ambanin'ny tana maherinao. Arovy izay Jesosy satria milanao izahay. Ka mitenena Tompo ka asiany olonao tsiraray avy foa amin'ny torimaso-panahy satria ho avy ianao Jesosy. Misaotra fanahy masina malala fa eto aminay mandrakariva ianao mampianatra latsaka anatin'izany izay. Misaotra fanahy masina fa mahery ianao afo midedadeda ao anatinay ianao. Misaotra satria efa namenao anay ianao teo. Efa teo ianao hatramin'ny fiandohana, hatramin'ny iran'ny mpanomponao izay nomenao azy tao anatiny. Misaotranao fanahy masina satria ianao tokoa no miasa aminay ka tsisy ny mahasakana. Ka mitenena fanahy masina amolo indray vaovao amin'ny tenanay tsiraray avy. Ilay teny velona dia ianao zany Jesosy, mba hifoazanay, mba hiomananay, fa tsy hovariana amin'izao tany andalovanay izao izay. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry avy malala amin'ny Tompo, ny teny zany izay omeny fanahy masina antsika zany dia ao amin'ny bokin'ny Jaona 1:20. Io zany no tenen'ny fanahy masina zany tamin'izy ny teny zany tamin'izy teo amin'ny fitombavaka tamin'ny alarobia izy ny zokerika raha tsy diso zay eo. Misaotra Tompo. Tamin'ny alarobia zany dia niteny zany fanahy masina hoe mombany amin'ny Petera izany ny amin'ny hoe izy niteny hoe Petera andraso ny ondrikeliko. Izy zany no tiany Tompo zany ampitandremana antsika tsiraray avy zany anio. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaona 1:20. Izay teny mombany amin'ny Petera zay dia manomboka eo amin'ny 9:20. Fa ny ataontsika ho vakiantsika manontolo zany io bokin'ny Jaona 1:20 io dia
ho azavainy fanahy masina zany tsy hoe koa izy manotolo akory no azavainy fa alalantsika izany ny tantara rehefa tonga eo amin'ny mombany amin'ny petera zany isika. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Jaona 1:1 ka hatramin'ny farany. Hoy ny tenin'ny Tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titra dia hoe ato amin'ny baiboliko zany dia hoe Jesosy niseho tamin'ny mpianatra 7. Tao aorian'izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasin'i Tiberiasy. Toy izao no fomba nisehoany. Niaraka i Simona Petera sy Tomasy izay atao hoe kambana. Teo koa i Natanaela, ilay avy tany Kana any Galilia, sy ireo zanak'i Zebedio, ary mpianatra roalahy hafa koa. Hoy Simona Petera, andeha anarato aho. Hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra antsambo kely. Nefa tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy ireo. Noho ny efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-drano Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, anaka, manan-kanina vai anareo. Dia namaly azy izy ireo hoe tsia. Dia hoy izy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny havanan'ny sambo kely ny aratonareo dia ahazo ianareo. Dia nalatsany ny arato ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany hazandrano. Ary ilay mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny Tompo iry. Vao reny Simona Petera fa ny Tompo iny dia nisikinany ny akanjo ivelany, fa tsy ny akanjo izy dia nirotsaka tao amin'ny rano izy. Fa ireo mpianatra sasany dia nandeha tamin'ny sambo kely ihany ka nisarika ny arato feno hazandrano, satria tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho 200 akio ihany. Rehefa niakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita afinarina teo sy hazandrano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy, mitondrà hazandrano amin'ireo vao azonareo teo. Dia niakatra i Simona Petera, veriko indray-pandeha, dia niakatra i Simona Petera ka nosarihany ho eo an-tanety ny arato feno hazandrano vaventy 3:50 ary na dia be tahaka izany aza ny hazandrano dia tsy trihatra ny arato. Hoy Jesosy taminy, avia hisakafo. Fa tsy nisy mpianatra saina notany azy hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny Tompo io. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy. Avy eo dia ny hazandrano indray. Izany no fanitelony nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. 10. Rehefa nisakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, ry Simona zanak' Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ireto? Hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fandroany, ry Simona zanak' Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanitelony, ry Simona zanak' Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia nalahelo i Petera satria izy ny teny telo taminy hoe moa tia ahy va ianao. Dia hoy izy taminy, Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fa ano ary ny ondriko. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa,
raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia anatsotra ny tananao ary olo-kafa no anikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy mba anambarana ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy: manaraha ahy. Dia nitodika i Petera ka hitany manaraka azy ilay mpianatra tian'i Jesosy. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka niteny hoe: Tompoko, iza no amadika anao? Rehefa nahita azy i Petera dia hoy izy: Tompoko, inona no ho amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviako, ao anao izany, fa ianao manaraha ahy. Ary niely tamin'ny rahalahy ny resaka fa tsy ho faty izany mpianatra izany, nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako aharitra izy mandra-piaviako, ao anao izany. Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona izany sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarany. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy koa. Raha averiko kely misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy. Koa raha voasoratra tsiraray avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza tsy omby ny boky voasoratra. Amen. Aleloia. Tsara be ny tenin'ny Tompo. Io teny io zany no nomeny fanahy masina ho antsika. Raha ohatra ka ho raisina tsikelikely io teny io dia na 2 andro aza dia mahita tenenina foana zany amin'ny fanazavany fanahy masina azy. Fa eto zany no tiany Tompo tiany fanahy masina zany ampahafantarina antsika dia ny amin'ny Petera. I Petera ilay nametrahany Tompo fanontaniana intelo. Nametrahany fanontaniana intelo i Petera. Isika tsiraray avy mety mitovy toetra amin'ny Petera. Zay zany no zavatra hoe tsara ho fantatsika zany anio. Zany hoe ny ohatra zany eto mahatonga ny fanahy masina miteny momba ny amin'ny Petera dia isika tsiraray avy dia misy toetra mitovy amin'ny Petera. Ho fantatrao hoe ahoana no mahatonga ny fanahy masina no miteny an'izany. I Petera eto fantatsika tsara izy fa izy tena olona mafana fo be i Petera. Tena hoe raha vao resaka momba ny amin'ny Tompo zany dia izy miteny aingana foana izy. Manontany an'i Jesosy izy. Na tamin'ny Tompo ara hoe nanasa ny tongotr'ireo mpianatra dia izy ihany koa mbola niteny tamin'ny Tompo hoe ny tena koza izy sasana ihany koa. Ny Tompo teny hoe ny tongotra ihany. Fa i Petera izany dia olona tena hoe mafana fo izy ao amin'ny Tompo anao ny asan'Andriamanitra, nefa be dia be zany ny zavatra izay mampiahotra azy, mampiahotra an'i Petera. Izy ihany koa no teo amin'ilay hoe nandeha eny ambony rano anatin'i Jesosy. Dia noho avy eo, noho efa tonga teo ambony rano izy dia ilay natahotra, fantatsika tsara iny tantara iny, dia niletika. Mety ho amin'ny toetranao zay ohatra, mety ho hitanao ato zany ny momba anao, satria matoa ny fanahy masina zany manome an'ity teny ity dia ho antsika tsiraray avy. Eto ihany koa zany Petera dia manambara zany tamin'ny izy ireo nandeha nanjono izany, ary amin'ny 1 andeha hanarato izy ireo. Dia eto zany Petera izy no andeha hanarato voalohany. Raha azontsika tsara ny tantara, avela vakiana kely ny ao amin'ny 7 zany, amin'ny toko 120 io ao bokin'ny Jaona, ho anareo izay tara izay niditra zany dia hoy zany teny Tompo hoe: hoy Simona Petera, andeha hanarato aho. Izy zany no hoe niteny hoe andeha hanarato. Dia hoy ireo taminy: andeha hiaraka aminao koa izahay.
zay zany izy ireo vao nanaraka ny Petera. Dia no rehefa nandeha izy ireo dia ny tantara eto dia tsy nahazo trondro mihitsy zany izy ireo. Iny alina iny, alina tontolo zany tsy nahazo trondro zany izy ireo. Mazava tsara tena Andriamanitra hoe dia nandeha izy ka niditra an-tsambo kely, nefa tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona akory izy ireo. Tsy nahazo na inona izany. Fa noho ny efa divaraina zany araka ny fitenantsika, zany hoe efa nazava ratsy zany ny andro, dia nitsangana teo amoron-drano Jesosy. Aleloia, aleloia. Tonga zany ny tompo. Tonga ny tompo. Ry havana, eto dia zavatra anankiray sahady. Ny tompo no tompony zavatra rehetra. Izy no mihazona izao rehetra izao. Izy no mihazona izao rehetra izao. Ny tompo mihitsy izany no nitazona ny trondro tao anatin'ny ranomasina mba tsy azahoan'izy ireo trondro. Fa noho ny tonga Jesosy dia teo ny mirakla nasehony an'ireo mpianatrany. Saotra fanahy masina. Teo ny mirakla no tonga. Satria noho ny tonga zany Jesosy dia tsy fantatry ny mpianatra hoe izy zany io. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, anaka, manakanina vai anareo. Amen. Nametraka fantaniana izy zany hoe anaka, manakanina vai anareo. Dia teo izy ireo zany no namaly hoe tsia. Dia eo le mirakla nataony tompo. Vakintsika teo, tsy averiko vakiana, fa ny tenin'ny tompo tamin'izy ireo hoe alatsao amin'ny sisiny ery zany ny aratonareo. Ataovo izy alatsao izy eo amin'ny sisiny havanany sambo kely ny aratonareo, dia ahazo ianareo. Ahazo ianareo. Eto ry havana dia oka isika tonga dia handray ilay fanoharana ho amintsika hoe amin'ny asan'Andriamanitra. Amin'ny asan'Andriamanitra. Hamonjy fanahy isika olombelona tsiraray avy. Hamonjy fanahy. Tsy voatery akory isika hoe ho pasteur avokoa zany lehilahy. Lehilahy zany no ambarako satria amin'ny avy Jesosy tsisy ny pasteur vehivavy. Tsy voatery akory hoe pasteur daholo akory ny lehilahy rehetra, na hoe évangéliste daholo akory ny lehilahy rehetra zany. Tsy hoe évangéliste daholo na apôstôly daholo. Ary ny vehivavy rehetra koa tsy hoe voatery hoe ho mpaminany daholo. Fa ny tompo zany no manome ny anjara asany tsiraray avy. Eto zany ny tompo dia nampiseho, nanao ny mirakla io mba ahitan'izy ireo ny fahalehibiazan'ny tompo. Ahafantaran'izy ireo fa ny tompo no manao ny mirakla. Izy no mihazona izao rehetra izao. Izy no manome. Ary teto ny araton'izy ireo dia tena betsaka zany ny hazan-drano. Ary tena hoe tsy rovotra izany ilay filet, satria ny tompo no niazona azy zany. Ny tompo mihitsy zany no miazona azy, zany hoe tsy hoe hita hoe mitazomy Jesosy le izy fa ny tompo eo, zay le mirakla. Aleloia. Zay le mirakla miseho amin'ny miaraka amin'ny Jesosy. Dia teto ny zavatra anankiray nampahafantarin'ny tompo an'izy ireo ao anatin'ny mirakla nataony dia efa nisy hazan-drano efa voahoman'i Jesosy, ary koa mofo efa voahoman'ny tompo zany hohanin'izy ireo. Amen. Eo amin'ny 5:7 izany. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa niakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita afinarina teo sy hazan-drano teo ambony ary mofo. Ary hoy Jesosy taminy, mitondrà hazan-drano amin'ireo vao azonareo teo. Amen. Ry havana, efa nanomana i Jesosy ho an'izy ireo. Jesosy tsy nanjono satria izy no tompo. Fa miteny fotsiny Jesosy dia efa masaka ny sakafo.
aleloia, efa masaka satria zay ny tompony tompo. Tadidio tsara ny mirakla zay natao Jesosy. Maro ny mirakla nataony, na ny rano novainy ho divay. Ry havana, maro ny fagagana nataony tompo, nampahiratra ny jamba, nampandeha ny malemy, nanafaka ny demonia. Ry havana, ny tompo izy ilay Andriamanitra no miasa. Rehefa miasa izy dia tsisy ny masakana. I Petera ihany koa amin'io, raha hitantsika tsara ny tantara teo, izy ihany koa no tonga dia nisikina ny akanjo zany dia nirotsaka tao amin'ny rano izy ho any amin'i Jesosy. Mafana fo be i Petera. Mety ohatra ny Petera ianao fa ho fantatrao tsara ny zavatra tia ny fanahy masina ampitandremana antsika anio. Eto i Petera eo ambany, hidina amin'izay tsika eo amin'ny 9:10 dia nanotany azy intelo Jesosy. Intelo ny tompo no nanotany any Petera. Ny fanotaniany tompo any Petera dia naveriny intelo ny fantaniana napetraka tamin'ny Petera. Io teny io dia nampafantatra Isaady ny fanahy masina efa elaela fa matoa ny tompo nametraka fantaniana intelo tamin'ny Petera dia tadidio tsara fa i Petera nanda intelo any Jesosy. Nanda intelo any Jesosy i Petera alohany akoho naneno. Raha ohatra ka hitanao iny tantara iny, dao jerentsika iny ao amin'ny bokin'ny Lioka 2:20 io no raisitsika. Lioka 2:20 2:4-20 ka hatramin'ny 2:20 satria misy daholo mantsy zany amin'ny baiboly rehetra zany ao amin'ny Matio misy koa fa ny ao amin'ny Lioka zany no raisitsika. Lioka 2:20 io no raisitsika satria zany tena hoe mazava kokoa zany tia ny fanahy masina ambara zany 2:4-20 ka hatramin'ny 2:20 zany hoe ao amin'ny 2:4-20 ka hatramin'ny 2:20 Lioka 2:20 misy daholo ny ao amin'ny Matio, ao amin'ny Marka, ao amin'ny Jauna dia atao amin'ny Lioka zany hoe ao amin'izy efatra zany ao amin'ny testameta vaovao zany amin'izy efatra mirahalahy zany misy daholo zany. Hovakintsika zany io teny io amin'ny anaran'i Jesosy tompo zany. Vakintsika ny 2:4-20 ka hatramin'ny 2:20. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Dia nisambotra an' Jesosy izy ireo ka nitondra azy ho ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera dia nanaraka teny lavidavitra teny. Raha nandrehitra afo teo an-kianja ireo ka nipetraka dia mba nipetraka teo aminy koa i Petera. Ary ny mpanompo vavy iray no nahita azy nipetraka teo anilan'ny azavana dia nandinika azy ka niteny hoe ity koa niaraka taminy. Fa nandà izy ka niteny hoe raha vehivavy tsy fantatro izy. Vetivety foana taorinan'izay dia nisy olona hafa koa nahita azy ka niteny hoe ianao koa mba namana ireny. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy izy ao. Rehefa tokony ora iray no lasa dia nisy olona iray koa nanizingizina hoe izy io dia niaraka taminy, marina tokoa fa Galiliana izy. Fa hoy Petera, raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akoho naneno. Ary nitodika ny tompo dia nibanjina any Petera. Ary nahatsiaro ilay tenin'ny tompo taminy i Petera hoe raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andà intelo ianao. Dia lasa nakany ivelany i Petera ka nitomany mafy tokoa. Ary ireo lehilahy izay nitanan' Jesosy dia nanao azy ho fimehezana sady nikapoka azy. Rehefa notapenany izy ireo ny masony dia nanotaniany hoe maminania iza moa no nikapoka anao. Teny ratsy maro hafa koa no nataony anaratsiany azy. Amen.
ry havana notoizako hatramin'ny 5:5 amen. Eto zany a dia i Petera nanda intelo any Jesosy. Voalohany izy a nanda an'ilay vehivavy, faharoa izy a dia nanda koa tamin'ilay lehilahy nametraka fantaniana taminazy. Zany hoe nanda tamin'ny ramatoa nametraka fantaniana zany io a, dia avy eo a ilay lehilahy koa zany de laviny ihany koa. Tena hoe nanambara hoe tsy mahafantatra ny tompo izy. Ry havana, fahatelony a mbola nanda ihany koa izy. Ary ny tena zavatra loza ary a dia amin'ny teny hafa dia tena hoe niozina mihitsy Petera, niozina zava-doza izany. Eto i Petera nefany a ny fahagagana nataony tompo taminy, ny mirakla. Sao de ohatr'izany koa isika, sao de ohatr'izany koa isika ka mandany Jesosy eo anatrehan'ny olona, eo anatrehan'ny havana, eo anatrehan'ny vady, eo anatrehan'ny zanaka, eo anatrehan'ny mpiara-miasa, eo anatrehan'ny namana, eo anatrehan'ny olona izay mamenatra anao. Ry havana, tokony isika ahatsapa ny fitiavan'ny tompo antsika, ka tokony isika tena hoe tsy andany tompo mihitsy amin'ny fiainantsika. Ry havana, izay no natonga ny tompo hoy ny fanahy masina nametraka fantaniana intelo any Petera, intelo any Petera, satria izy nanda intelo any tompo. Zava-miafina ny ambaran'ny fanahy masina amintsika, zava-miafina ny ambaran'ny fanahy masina amintsika. Nefa ny Petera ny mirakla hitany alohan'i Jesosy, alohany izy andahan'i Jesosy, dia izy mihitsy no namoaka ny sabatra ny kapany sofin'ilay lehilahy anankiray izay tonga izy ireo andeha hisambotra an' Jesosy. I Petera no ny kapany sofin'ilay olona tamin'iny, dia ny tompo namerina ny sofin'ilay olona tamin'ny plasiny. Hitany Petera izany. Ry havana, firy ny mirakla efa nataony tompo tamin'ny fiainanao, nefa ianao tsy mety mino izay fitiavan' Jesosy ianao. Firy ny fahagagana tamin'ny fiainanao, nefa ianao tsy mety mino ny zavatra ataony tompo amin'ny fiainanao. Sao sanatria ka ohatra ny Petera ny lalanao amin'izao ora sy fotoana izao. Betsaka ny mirakla nataony tompo amin'ny fiainanao, fa ianao anisany nanda an' Jesosy. Ry havana, mila isika tsy manda an' Jesosy. I Petera hoy aho no ny kapa ny sofin'ilay olona. Andao jerentsika iny a ao amin'ny Jaona 2:10 ka hatramin'ny 1:10. Meko anareo ny verset a, amin'izay nareo a afaka mamaky tsara zany a rehefa miadana tsara any an-tokantranonareo a, rehefa ohatra manana fotoana zany ianareo. Jaona 2:10 ka hatramin'ny 1:10. Hoy ny teny tompo, vakiako amin'ny anarany. Ary nanana sabatra i Simona Petera, dia nanatsoaka izany ka ny kapa ny sofiny mpanompo ny mpisorona be, ary naafaka ny sofiny havanana. Maliko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, tsy hisotroko va, azafady, tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny raiko ay. Amen. Ry havana, io teny io a, ny teny tompo io a, dia ho antsika ihany koa. Ny tompo ny teny tamin'ny Petera hoe ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, tsy hosotroko va ny kapoaka nomeny raiko ay. Ry havana, iverenako io rehefa avy eo, fa omeko anao ny verset manambara ny amin'ny tompo namerina ny sofin'ilay olona tamin'ny plasiny. Hitan'ny Petera izany ao amin'ny Lioka 2:20. Lioka 2:20 andao vakitsika ihany. Lioka 2:20. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa Jesosy namaly hoe aoka ihany na dia izao aza, dia nikasika ny sofiny izy ka nanasitrana azy. Amen. Nokasiany tompo fotsiny ny sofin'ilay olona, lay lehilahy atao hoe Maliko, dia sitrana ny sofin'ilay rangahy. Nokasiany tompo fotsiny,
nefa ny atony teny dia atao mijaolona dia manambara mihitsy hoe na afaka ny sofiny havanana, afaka mihitsy zany ny sofin'ilay rangahy havanana. Amen. Eny ry havana, ny tompo manao mirakla, manao mirakla. Fantatrareo tsara ny mirakla izay efa nataony tompo tamiko, izay tsy nisy nafeniko izay nataony tamiko. Ny taolako mihitsy no nataony opération, tsy vitany any amin'ny hôpitaly izany, fa tokony no entiko mandra-maty izany, fa ny tompo no manao ny opération. Izy no Andriamanitra, izay ilay hoe Andriamanitra mirakla. Ho tonga aminao na inona problemanao, afaka sitranin'ny tompo koa ianao. Na iza ianao, dia mba hijoro vavolombelona tahaka ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay efa nanaovan'ny tompo mirakla. Ry havana, i Petera nahitany Jesosy nikasika ny sofin'ilay rangahy ary sitrana ny sofin'ilay rangahy. Nefa ny Petera dia nandahany tompo satria matahotra ny ho faty. Matahotra ny ho faty. Sao dia matahotra ny ho faty ianao, na matahotra ny tsy ho tian'ny olona. Sao dia hoe hisaraka amiko ny vadiko ka aleoko miafy ato ihany, fa tsy vavaka intsony ako, fa rehefa tsy hoe zay vao mivavaka. Ry havana, mitandrema tompoko. Any am-piasana tsy mahasahy hivavaka sao sanatria ka hitan'ny mpiara-miasa amiko fa aleo aloha manao fomban'izy ireo ihany. Ry havana, mitandrema tompoko. Isika ne hiditra ny lanitra ny tsiraray avy. Tokony isika atahotra an'Andriamanitra fa tsy atahotra olona. Sao dia matahotra ny havana. Ny mamako manao fiainana toy izao, ny raiko manao fiainana toy izao, ny mpatapo amiko ohatr'izao, anao fety izy ireo, dia mba hisotrisotro kely aloha zahako, mba handona vera. Ry havana, afo be re no vantaninao tompoko, raha tsy mijoro ianao. Ry havana, tsy maintsy isika mijoro satria raha tsy mijoro isika dia tsy hiova ny olona izay mahita antsika, fa hiaraka hifampitantana isika ho any amin'ny afo be tompoko, ho any amin'ny afo be. Ary tsy ahitan' Jesosy koa isika raha ohatra ka tsy mijoro. Ry havana, lalana nandalovako izany, lalana nandalovako. Na dia tsy misotro toaka azy ahako, dia aleo mandombera, dia mbola mandona vera ihany n'izy ireo, tokany an'izy ireo. Fa ny anahy koatra hoe panase na zavatra hafa. Ry havana, mifaly amin'ny zavatra ratsy, tsy ekeny tompo izany. Tsy ekeny tompo izany. Mijoro tsara re tompoko, mijoro tsara. Ny olona raha miteny mihitsy hoe ianao ve ky dia tsy mba hisotrosotro intsony, tsy mba hiararaka aminay intsony. Ry havana, mijoro. Fa afo be ianao no vantantsika raha tsy mijoro isika, ary tsy ahitany tompo mihitsy. Na hoalan'ny olona raha isika dia aoka ny lanitra no tanjona. Eto Petera dia nandahany Jesosy telo. Nandahany Jesosy telo, nefa n'izy nanaraka ny Jesosy teny lavidavitra teny, araka ny teny novakiantsika teo. Isika indraindray manaraka an' Jesosy fa lavidavitra ihany. Dia rehefa mitokana dia mibebaka fona Jesosy fa tena tsy nety ny ataoko. Menatra an'ireo namako ahako, menatra an'ireo havako ahako. Ry havana, tsy azontsika ataony misangisangy amin'i Jesosy. Tsy azontsika ataony misangisangy ny fanahintsika. Fa ny afo be dia misokatra midanadana, mitady izay arapany. Faly Satana. Faly Satana raha ohatra isika mbola manao ny fiainana tontolo izao. Ry havana, zavatra nisy tato tokantranoko tato teo aloha, izay no tiany fanahy masina angambany ambarako kely eto. Teo aloha, izay mbola manao fety be tato trano tato izany teo aloha. Ny ankizy mbola kely tamin'izany fotoana izany. Tonga daholo izany ny namana izay invitena. Dia sakafo be izany ny atao. Dia mandihy, iran'izao tontolo izao amin'izany tsy mitsahatra, tsy mahatsiaro reraka, mandihy, ampandiziny devoly. Izay mihitsy. Zavatra niseho indray andro ny ankizy izany mipetraka, satria efa mitokatokana izany ny ankizy mitokana ery, lehibe izany mitokana ery. Dia hozy ny ankizy hoe fa maninona ny latabatra no mihetsika. Ry havana, za teo tamin'io nanatona an'izy ireo aho.
dia tena tsapa koa latabatra nietsika. Ry havana, tena marina izany. Tosika mihetsika, diosika eno a hitako koa mihetsika ilay latabatra. Ry havana, mbola nisy devoly tato aminay tamin'izany fotoana izany, satria mbola fiainana araka ny satana no niainanay. Indro nietsika ny latabatra. Ny ankizy amin'izany marobe ireo ankizy ireo a, zanaky ny namana, zanaky ny paitapoa teo daholy. Dia izany fataonay aty ampitan-dranomasina aty, tamin'ny teo aloha moa izany. Fa izao a dia efa samy mipetrapetraka satria maro ny tsy tena araka an' Jesosy. Tsy maninona izany, tsy maninona izany, safidiny, safidiny. Fa ianao mandrosoa foana, mandrosoa foana. Samy manana ny fandehanany izay tiany misafidy isika, fa tsy mitsaratsara fa mandeha araka ny lalan'i Jesosy. Dia mivavaka ho an'ny sasany. Ry havana, ny ankizy teo, maro ny ankizy, dia nietsika tokoa ny latabatra. Ary zavatra misy ary a, rehefa maka sary, ny sary tamin'izany a, rehefa ohatra nalaina ny sary a, dia rehefa ohatra ka ny sasana zany ny sary a, dia ohatra ny gaga hoe fa maninona ny sary a, ohatra misy boribory transparent bebe a amin'ilay sary. Nefa ny appareil photo nefa ny tsara ny appareil photo. Ohatra misy boribory transparent reny a amin'ilay sary zany. Ohatra hoe zavatra manidina eny, ohatra hoe vovoka. Ry havana, tsy vovoka fa devoly. Devoly. Zay le izy. Satria noho ny efa tao amin'ny tompo, niverina tamin'ny tompo zany a, dia efa nandroaka devoly dia nahita mihitsy ny ankizy a, zay le zavatra niala tato an-trano. Ry havana, tsara ny tompo. Fa rehefa tsy miaraka amin'ny tompo isika dia satana no eo. Satana no eo. Tadidio ihany koa ny tompo ny teny tamin'ny Petera hoe anivoaka ianao satana. Ohatr'izay zavatra nambara mba tsy ho diso mantsy ny teny. Ny amin'ny hafanapontsika zany indraindray rehefa ohatra ka amin'i Jesosy a, nefa ny rehefa tsy eo Jesosy a dia tsy mino fa manaraka ny olona. Teto Petera tao amin'ny Jaona dia noho efa hoentin'i Jesosy ho vonoina dia natahotra olona izy, matahotra no faty izy dia nanaraka olona. Nanaraka olombelona izy. Izy ihany nahatonga ny tompo noho izy efa nitsangana tamin'ny maty. Satria teto Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty. Alohan'izy handeha ho any an-danitra io, dia niteny tamin'ny Petera amin'izay izy. Niteny tamin'ny Petera amin'izay izy hoe, hoy izy Jesosy maintsy amin'ny Petera aveko vakiana iny a, ao amin'ny Jaona 1:20. Efa nitsangana Jesosy teto a. Hoy izy tamin'ny Petera hoe, fanontaniana izany no averiko. Hoy izy taminy: ry Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ay mihoatra noho ny fitiavany reto. Ao amin'ny Jaona 1:20. Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Ajanoko hatreo aloha. Ry havana, fantatry ny tompo anie fa tia azy anie isika. Fantatry ny tompo zany. Fa an'io Jesosy dia mametraka fantanina amintsika tsiraray avy. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao a, dia oka ianao andinika ny tenanao ary ny fotoana, satria ampandray an'i Jesosy aho, hiteny aho dia afaka mivavaka ianao andray ny tompo ho mpamonjy ianao raha vonona ianao. Eto zany ny tompo dia mametraka fantanina amintsika an'io hoe moa ny fitiavanao ay mihoatra noho ny fitiavany reto. Ry havana, mihoatra noho ny fitiavany olona rehetra ve ny fitiavanao an' Jesosy? Raha manambady ianao, raha mananjanaka ianao, raha manaray aman-dreny ianao, izay fiainanao zany a, mihoatra ve ny amin'ny fitiavanao an'ireny ve ny fitiavanao an' Jesosy? Zay zany any apetraky ny tompo amintsika an'io. Apetrany amintsika zany zay an'io. Dia maly ve isika hoe eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Tsy ampy izay valiteny izay amiko raha izany ho hiteny. Tokony tena hiteny mihitsy zany izahako amin'i Jesosy. Jesosy, atiako ianao Jesosy.
mihoatra Jesosy amin'ny fitiavako ny olona rehetra Jesosy ny fitiavako anao Jesosy, tiako ianao Jesosy. Zay no tiany Tompo hainoana amintsika. Izay no tiany Tompo ambarantsika tsiraray avy. Anambara mihitsy ny fitiavantsika azy, tahaka ny nitiavany antsika. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Petera hoe fahano ary ny ondry keliko. Ry havana, inona no ataonao amin'izao? Eto ny Tompo dia meteny amin'ny Petera amin'ny fiandrasana ny zanak'Andriamanitra izany, ny amin'ny ondrin'Andriamanitra. Fa isika izany dia ambaran'ny Tompo izany. Tsy voatery foana akory hoe andeha ianao hitory tenin'Andriamanitra na hoe anao ny asan'Andriamanitra tahaka ny ataona izao. Fa maro izany ny asan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho ataonao. Ao ny fanampiana ho an'ny maharitra, ary koa fanambarana fotsiny ihany any Jesosy amin'ny olona izay hitanao na iza io izay olona fantatrao. Satria ny rany ireny olona ireny manjary anadirany Tompo antsika rehefa tonga ny fotoana. Rehefa miteny fotsiny ianao amin'ilay olona hoe tianao Jesosy, indraindray izay ny ataoko any magasin. Satria aty aminay ity zao amin'ilay finoana musulmana, sy koa zany any amin'ny manomboka fanakanana ny fitoriana an Jesosy, izay ny aty aminay ity zao dia mila mitandrina. Ry havana, mila mitandrina satria afaka miantso polisy ny olona dia anakana anao na hoentiny any am-posta ianao. Dia zany efa tsy mangina ako fa zay olona hitako hoe afahako hitenenana no tenenako. Misy tena miteny mafy, misy tena masika, misy na ankizy tanora ary tena hoe hitanao mihitsy, tena hoe fana ratsy mihitsy ny ao anatiny, tena mamaly masika mihitsy ankizy vavy tanora manao saron-doha, manao fitafiana silamo reny, tena masika fiteny satria le fanao anaty mihitsy no mamaly. Ry havana, isika nefa tsy maintsy miteny isika. Tokony isika tsy atahotr'olona, ary tokony isika hanambara an'i Jesosy foana izany. Dia hoy indray ny Tompo tamin'ny Petera fandroany. Hoy Jesosy taminy, ry Simona zanak'i Jona, moa tia ahy va ianao? Dia hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Mbola naverina zany ilay teny. Le teny Petera naverina tsara indray le teny hoe eny Tompoko. Mitovy amin'ny teny teo aloha ihany zany navaliny eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Nefa Jesosy, fantany Jesosy niova ny fitenin'i Jesosy. Ny voalohany sy faharoa dia efa niova. Voalohany Jesosy ny teny hoe ry Simona zanak'i Jona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany ireto. Mihoatra noho ny fitiavany ny olona zany. Ireo mpianatra ireo zany, satria ireo tsy nanohy teo amin'i Jesosy. Dia nitovy ihany fa maliny Petera an Jesosy voalohany sy faharoa. Faharoa Jesosy dia niteny hoe ry Simona zanak'i Jona, moa tia ahy va ianao? Zay atao Jesosy faharoa, moa tia ahy va ianao? Hoy Jesosy tamin'ny Petera ny faharoa. Dia i Petera mbola namaly mitovy amin'ny teniny teo aloha ihany. Dia hoy Jesosy taminy, novay indray ny teniny, hoy Jesosy taminy, andraso ary ny ondriko. Eto zany dia manomboka miova zany teny Jesosy. Ny ondriko eto dia tena hoe efa zanaky ny Tompo zany. Safady sotro rano kely ako safady Tompo. Hoy Tompo eto hoe fahano ara ny ondriko. Ry havana, ny Tompo zany azafady, andraso ara ny ondriko. Mbola hoe andraso zany ny ondron'i Jesosy. Faharoa zany zay. Teo aloha dia hoe fahano ny ondriko. Omena sakafo zany, ondry kely. Fa rehefa lehibe zany dia hoe andraso ary ny ondriko. Miandra zany. Miandra zany no tena tompon'ny Petera ny amin'ny faharoa. Dia hoy indray zany Jesosy ny fahantelo. Hoy izy tamin'ny fahantelo, ry Simona zanak'i Jona, moa tia ahy va ianao? Naverina zany le teny hoe moa tia ahy va ianao? Aleloia, tsara ny tompontsika io. Ry Simona zanak'i Jona, moa tia ahy va ianao? Dia nalahelo i Petera.
nalahelo i Petera, fahatelo zany nalahelo zany Petera, satria izy niteny intelo taminy hoe moatia ay va ianao. Ry havana zay le izy intelo i Petera nandahan Jesosy, ary fantelony dia nijery azy Jesosy, nijery any Petera i Jesosy. Eto fantelony dia nalahelo i Petera, zany hoe tsapatsika tsara fa matoa Jesosy nijery any Petera, ary Petera nitomany dia ny fijeriny Jesosy nisy alahelo tao, nisy alahelo tao amin'ny fijeriny Jesosy izany. Ry havana, nanda intelo ny tompo i Petera, teto ny tompo nametraka fantana tamin'ny Petera intelo. So dia ho tonga amin'izany ny fiainantsika, ka ametraka fantanina ny tompo amintsika hoe tia hava ianao, tia hava ianao, fa any nondrikeliko dia iny mbola lasa ihany isika manao fiaina zao tontolo izao, dia mitendray ny tompo, dia iny mbola lasa ihany isika manao fahadalàna, dia mitendray ny tompo. Ry havana, ny tompo tsy azontsika vazivaziana fa misy fetrany ny zavatra rehetra. Teo ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fampibebahana dia ny tenin'Andriamanitra dia tena nampatahotra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 120. Tena Andriamanitra afo mandevina ny Andriamanitra antsika eny. Oka isika amerina kely amaky amin'ny 5 satria zay zavatra tsapako eto Salamo 120 izay ndraisin'ny mpanompony teo 5 andiny 7 ihany koa. Hoy teny tompo vakiko amin'ny anarany: fony azo pahoriana aho dia niantso ny tompo, eny Andriamanitro no nitarainako, nihainy feoko teo amin'ny tempoliny izy. Averikely nihainy feoko tao an-tempoliny izy, ary tonga teo antsofi ny fitarainako teo anatrehany, dia niozongozona sy ny orooro ny tany, ary ny orooro ny fanamban'ny tendrombohitra. Tozantsika ihany eny niozongozona ireo satria tezitra ny tompo. Tozantsika ihany nisetroka ny savona teo ambavorony, ary afo mandevina avy teo ambavany, ka nisy vainafo ndedadeda avy aminy. Averiko ndray mpandeha 5 io 5 nisetroka ny savona teo ambavorony, ary afo mandevina avy teo ambavany, ka nisy vainafo ndedadeda avy aminy, dia naondriny ny lanitra ka nidina izy, ary azipito no teo ambanin'ny tongony. Aleloia. Ry havana, afaka toizanao. Eto zany ny tompo dia tena afo mandevona. Zay le Andriamanitra antsika rehefa tezitra izy dia ho levoniny isika miaraka amin'ny fahavalo. Ry havana, mila tsika mitandrina, mila isika tena miova mba tena ho falemitsika Andriamanitra, ho falemitsika Jesosy. Ry havana, ny tompo dia nilaza tamin'ny Petera izy. Hoy miantso ny Petera hoe eo amin'ny 2:20 ao amin'ny Jaona 1:20 io hoy ny teny tompo eo amin'ny Jaona 1:20 hoe hoy Jesosy taminy: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviako, ao anao izany, fa ianao manarà ay. Eto dia i Petera nantany izy zany nahita any Jaona hoy io ambara io. I Jaona zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra io, ilay mpianatra tian'i Jesosy. Dia i Petera izany nitodika 20 dia nitodika Petera ka hitany manaraka azy ilay mpianatra tian'i Jesosy. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka niteny hoe: tompoko, iza no hamadika anao? Rehefa nahita azy Petera dia hoy izy: tompoko, inona no ho amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy:
Raha tiako hitoetra izy mandra-piavoko, ahoanao izany fa ianao manara ahy. Amen. Ry havana, ny tompo miteny amintsika an'io. Aza mijery olona, aza mijery olona, ahoanao inona izany? Ahoanao inona fiainan'olona? Fa manara Jesosy, manara Jesosy tompoko. Zay no tiany tompo amintsika an'io. Anaraka an Jesosy, zay no tiany ho ataontsika an'io. Ny tenin'ny tompo ao amin'ny Mateo 4:40-4:20 andao vakiantsika io. Mateo 4:40-4:20. Vakiantsika momba ny amin'ny fanarana an Jesosy izany. Mateo 4:40-4:20. Dia hoy teny tompo ho vakiako amin'ny anarany. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanaraka ahy, dia aoka izy andany tenany sy tondra ny hazo fijaliany ka anaraka ahy. Amen. Ry havana, mila isika mandany tenantsika. Mandany tenantsika. Zany hoe, tsika tsy mieritreritra momba tenantsika intsony. Dia tokony zany tsika tsy eritreritra ny olona koa. Tenantsika raha tokony tsy miay isika momba ny amin'ny tenantsika. Maika va fa ny fiainan'olona. Ny olona hafa dia lalany lalany. Fa ny antsika, ny anao ny ahy, dia tokony isika hijery an Jesosy. Tokony isika anaraka an Jesosy. Tokony isika tena hijoro tsara anaraka an Jesosy irery ihany. Ry havana, ao amin'ny Mateo 10 ho vakiantsika koa io 7:30-7:30. Mateo 10 eo ambadika eo ihany 7:30-7:30. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ahy. Ary izay tia ny zanalay na zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ahy. Izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy, dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no avery azy, ary izay mahafoy ny ainy no ny amiko, dia avonjy azy. Amen. Ry havana, zay le izy. Raha mbola tiantsika ny ankonantsika na ny havantsika na ny namantsika noho i Jesosy, dia miteny ny tompo eto, izy mihitsy no miteny an'io hoe tsy mendrika ho azy zany isika. Ry havana, misy ve ny asan'Andriamanitra ataonao dia miteny anao hoe karakaranjanako aloha zahako dia aleoko aloha mbola tsy mandeha, na ny vadiko tsy faly loatra dia aleoko tsy mandeha, na hoe mbola misy andehananay mivady, na hoe mikarakara ny reniko na ny raiko ako dia avelako aloha ny asan'Andriamanitra. Nefa tokony anjara asanao, anjara asanao. Reraka avy any am-piasana dia kamo hivavaka, reraka hivavaka. Ry havana, tsy maintsy ataontsika ny asan'ny tompo. Na dia reraka ary ianao avy any am-piasana, dia tsy maintsy koa ianao mandoalika ho an'i Jesosy. Tsy maintsy tompoko, ajao ny tompo. Satria zay le azo fijaliana. Azo fijaliana ho entintsika. Ahoana isika no faly fotsiny andray maivana izay ataon'ny tompo amintsika. Mila isika tompoko mizaka ny mafy koa. Mila isika mizaka ny mafy koa. Ny tompo efa nitondra ny azo fijaliany. Isika tsy maintsy mitondra ny azo fijaliantsika koa isika. Ry havana, tiantsika ny tompo. Ka anio ny tompo dia miantso antsika tsiraray avy hibebaka eo anatrehany. Efa nibebaka isika teo. Fa oka isika hibebaka any tokantranontsika tsiraray avy amin'ny teny izay nomeny tompo antsika. Oka isika ahafantatra tsara ny fitiavan'ny tompo antsika, ny amin'ny zavatra nahazo azy, nahazo ny tompo. Eto ny tompo dia niteny tamin'ny Petera izy, ferinary amin'ny bokon'ny Jaona isika amaranantsika ny fotoana. Teny tamin'ny Petera izy amin'ny 9:20 amin'ny Jaona 1:20 io hoy izy miantso Petera hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha mbola azafady, izy rehetra zany no ambarany eto hoy tompo hoe,
teny amin'izy rehetra zany Jesosy eto hoy ny tompo hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao fa rehefa antitra kosa ianao dia anatsotra ny tananao ary olo-kafa no anikina anao ka hitondra anao amin'izay tsy tianao ary izany no nolazainy mba anambarana ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy manaraha ay. Amen. Ny tompo zany miteny amintsika anio fa ho avy ny fotoana raha mbola tsy tonga ny tompo ahafatesantsika rehefa maty anie isika tompoko dia tsy maintsy hoentin'ny olona ho ampidirina any am-pasany, tsy maintsy sika ho atsofoka any am-pasana tahaka ny olona rehetra izay maty efa hitantsika. Lalana tsy tiantsika andehanana izany. Iza no olona te ho atsofoka any am-pasana? Ry havana tsy maintsy ho tonga izany raha mbola tsy tonga Jesosy. Izay no mahatonga ny tompo miteny eto, izay zany no lalany fahafatesana. Ny tompo miteny amintsika hoe manaraha azy mba tsy ho faty ny nofo sy ny fanahintsika, mba tsy ho faty isika fa mba ho velona mandrakizay, mba ho velona mandrakizay. Raha ohatra isika tsy manaraka an' Jesosy dia ny nofontsika mety maty ity dia efa maty sady isika na dia velona ara satria efa maty ny ota isika ary fanahintsika maty ihany koa. Fa raha ohatra isika manaraka an' Jesosy araka ny baiko teneniny eto dia ny nofontsika mety maty ity dia hovainy vaovao tsy ho faty intsony ary ny fanahintsika dia ho velona mandrakizay koa isika. Ry havana, mila isika manaraka an' Jesosy mba ho tafiditra any an-danitra. Tsy voatery akory ianao, tsy voatery ianao, fa raha ohatra ianao te hiditra any an-danitra dia manaraha an' Jesosy, enoy Jesosy. Oka isika tsy ho mafy fo, tsy ho mafy saina fa oka isika tena hibanjina ny nanjohan Jesosy ary tena ankatoa any tompo malala antsika satria fitiavany antsika no mahatonga azy nanolotra ny tena teo ambony azy fijaliana. Ry havana, izay ten'Andriamanitra anio, izay tia ny fanamasina ampaherezana antsika anio. Oka isika tsy hanao tahaka ny Petera ka hieritreritra olona tahotr'olona ka mandahan Jesosy ao anatrehan'ny olona, fa oka isika hanao tahaka ny Petera vaovao izay manomboka amin'ny asan'ny apôstôly. Oka ianao ny hamaky ny teny any amin'ny asan'ny apôstôly vakio manomboka eo amin'ny 9 manomboka amin'ny toko 1 azafady, toko 2 ho hitanao ny fahalehibiazana asan'Andriamanitra ataon'ny Petera. Izy mihitsy no tena niandohany ny fiangonana, izy mihitsy ny tena hoe mahafana fo nanao ny asan'Andriamanitra satria tsapany amin'izay ny fanarahana an' Jesosy. Ary izy mihitsy mampibebaka olona maro ny amin'ny batisany fibebahana. Izy mihitsy mampibebaka olona maro ambatsy fibebahana. Ry havana, engany ka tsy atahotr'olona intsony ianao raha nisy fatahorana olona ao anatinao. Aza matahotra isarahan'ny olona, aza matahotra arian'ny olona, fa ny tompo amonjy anao, ny tompo tianao, ny tompo tianao. Ry havana, joro vavombelona fohy farany ahako efa nambarako teto ihany izay fijorona vavombelona zay fa averiko kely satria izay tia fanamasina ambara dia raha ohatra indray ny tompo ho mpamonjinao ianao dia afaka ianao manaraka ny vavaka ataoko rehefa avy eo, na hiverina amin'ny tompo koa ianao dia afaka ianao manaraka ny vavaka izay ho ataoko. Ry havana, efa nambarako tamin'ny vidéo tany fa tamin'ny voalohany zany za nanao saron-doha dia tamin'ny tany loloha zany za le nanomboka nanao saron-doha zany asain'ny fanamasina nanao saron-doha dia nisy zany fotoana nampiahotra ahy teo anatrehan'ny vadiko dia indray andro aho nandohalika ny vavaka zany eo am-panaovana saron-doha zany za amin'ny fotoana io dia eniko ny vadiko niakatra ny totohatra zany hiditra ao amin'ny sambranay dia notsoahako aingana le saron-doha. Ry havana,
lazaiko anao tsara fa ny bede sy ny fanahy masina ako, ny bede sy ny fanahy masina ako, satria ohatra zany fatao fanahy masina rehefa miteny aminahy tena mafy be ny teniny, ohatra ndray ny olona mitrerona anao rehefa anatinao zany, zay ny fataon'ny fanahy masina rehefa tezitra izy malahelo izany, dia teny tamiko fanahy masina teny mafy be, satria natahotra olona ako, lasa toy ny matahotra olona zany, dia nefa tsy matahotra an'le vadiko fa sadaikatra be zany zako eo anatrehany am'le hoe saron-doha, nefa ny tokony nakatohany tompo aho. Ry havana, ny teny tamiko fanahy masina fa tsy maintsy aho ohatra zay zavatra nambara, satria tsy azo atao tsinany mandainga, tsy azo atao ny mandainga fa mahaverany amin'ny elo tompoko, nampahalalany ahy zany fa hoe mila aho miteny amin'ny vadiko, dia nangataka ihery anabarako amin'ny vadiko zany a hoe manao saron-doha rehefa mivavaka, any video afaka tadiavinao. Ry havana, ny vadiko tena tsy sarotiny mihitsy a, fa navaliny tamiko tamin'izay fotoana zay hoe efa mahitanao manao saron-doha ne zaho hoy izy. Ry havana, tsara ny tompo, tsara ny tompo, tsy takatra heverina, nefa ny teo aloha aho dia mpanamboatra volo amin'ny lokomena mikavina tena amin'ny fiainana zao tontolo zao mihitsy, fa rehefa hoe ny alina ihany ndraindray no manao saron-doha, satria hoe hamonjy fety dia manao saron-doha kely dia tsoana fa tsy entina andavanandro. Ry havana, fa ankehitriny na ny fitafiana ara dia ny vadiko dia tsy miteny ahy, tsy miteny ahy. Tany am-boalohany izy nanomboka ny teniteny kely hoe ay, ny fitafinao koa dia ohatra zao, fa nampanginy fanahy masina ny vavany, tsy mateny intsony izao. Zay le hoe ao amin'ny tompo, miaraka amiko ny vadiko eny amin'ny magasin na eny an-dalana, ny zipoko lava be ny zipoko, na mafana ny andro na mangatsiaka ny andro, na mangatsiaka ny andro dia lava ny fitafiako. Ry havana, tsy miteny ny vadiko, tsangatsangana anaty ala izahay dia mbola lava ihany ny zipoko. Ry havana, tsy miteny intsony ny vadiko. Teo aloha nefa ny manao sorta fohy, manao pataloha, manao jogging, manao pataloha jean, manao sorta fohy, fa ankehitriny dia novain'i Jesosy, novain'i Jesosy ary nampanginy ny vadiko. Ry havana, tsy tahaka an'izany nahitany ahy teo aloha, fa hafa mihitsy, fa ny tompo manova, mampangina ny tompo azay mitsangana anohatra izay zanak'Andriamanitra, ka mijoroa ianao na iza ianao, na iza ianao, hiteny foana izy fa tsy akasikanao izany, fa mangatany tompo Jesosy hidio ny vavan'i Jesosy, tsy akory hoe tezitra aminy ianao akory, fa Jesosy mangataka anao, Jesosy hidio ny vavan'i Jesosy, hampangino izy Jesosy, fa hampangino ny tompo ny olona izay mitsaratsara anao na izay miteny anao, ampanekeny tompo io, mahery ezatra ny tompoko. Ry havana, tiantsika Jesosy, oka isika ifoha, ijoro hatrany mba ho tafiditra ny lanitra, tsy moramora ny lalana makany an-danitra, fa tsy maintsy isika mitondra ny azo fijaliantsika. Maivana io rehefa tena mankatoa Jesosy ianao, tena maivana io rehefa mankatoa Jesosy ianao, satria vao hitsakitsaka anao Satana, ambany tongotra antsika Satana, fifaliana no iainantsika rehefa amin'i Jesosy isika, fa raha mbola misy alahelo zay ao aminao, na tomany alahelo zany, dia mihevery ianao tena tompoko, fa mbola misy tsy mety zay ao amin'ny fiainanao. Tianao Jesosy, te hanavitra anao Jesosy, te hanafaka anao Jesosy, raha ny Madagasikara ianao, araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo, ary koa efa nataoko video tamin'ny alakamisy izay raha tsy diso ahako, dia afaka ianao tompoko, afaka amin'izay ianao raha mangetaeta ahafahana tanteraka fahamasinana anatiny sy ivelany, afaka ianao tompoko. Efa tonga any mpanompon'Andriamanitra anankiroa, mpanompo vavy Jesosy anankiroa,
efa tonga any anankiroa izy ireo mpanompon'i Jesosy. Ny anankiray dia efa hainareo teo ny hira izay nomeny tompo anazy, ilay fanahy masinoa. Efa hitanareo koa izy tamin'ny YouTube. Tato amin'ny YouTube manana ny azy izy amin'ny YouTube. Ilay hoe mibeba fa ho avy Jesosy, izay ny azy. Fantatrareo tsara izy. Izy efa any Madagasikara, ao amin'ny ho avy Jesosy, ao amin'ny Toby any Antananarivo Anjomakely. Ry havana, vonona izy ireo efa nanome ny tenany ho an'i Jesosy, anafaka izay olona hoentin'ny tompo eo amin'izy ireo. Jesosy no manafaka. Mitongava tompoko, lazao ny havanao, ny zanakao, namanao, na iza, ambarao amin'ny olona. Fa anafaka anao Jesosy raha vonona ianao. Raha vonona raha mangetaeta ianao. Ry havana, tiantsika ny tompo, miantso antsika foana Jesosy. Ry havana, zay ny anio. Fa manasanao aho hivavaka, raha vonona ianao handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ary koa raha vonona ianao hiverina amin'ny Jesosy, raha tsapanao fa niverin-dalana ianao. Ry havana, tsy maintsy isika mizaka, mitondra ny azo fijaliantsika raha te hiditra any an-danitra. Tsy moramora ny lalana, fa tsy irery akory ianao. Aza kivy fa tiantsika anie ny tompo. Tiantsika anie ny tompo. Hivavaka isika tompo hamanana antsika ny fotoana, dia aorianan'izay dia mametraka veloma aminareo izay menada. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao mitafotafo izay. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famonjenao, ny amin'izay rehetra nataonao Jesosy. Ny amin'ny fotoana rehetra teto tompo malala ho misaotra anao Jesosy. Fa ny trantsehatra ianao fanahy masina, ny teny ianao fanahy masina, nampibebaka anay ianao hatramin'ny fiandohana. Nomenao ny teninao nampibebahanao anay. Ary ankehitriny nomenao teny koa izay ampaherenay, iovanay Jesosy. Misaotra ray, voninahitra ho anao. Jesosy tompo, ianao no mahita ny zanakao eran-tany Jesosy. Eran-tany Jesosy. Raha misy amin'izao Jesosy anatonanao, andrainao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany tompo, dia okenao hiainao n'izy ireo. Okenao hiainao n'izy ireo Jesosy. Okenao hamerina ny vavaka izay ho ataoko raha vonona ianao handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy tompo, ity aho Jesosy. Mpanota tsy mendrika aho Jesosy. Anio tompo dia fantatro fa ianao tokoa ilay mpamonjy tonga lafatra. Ianao ilay zanak'Andriamanitra velona. Ianao Jesosy no teo ambony azy fijaliana, nanolotra ny tenanao. Ka ity aho Jesosy mino anao aho. Mandray anao aho ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako. Mamelà ny eloko Jesosy. Mamelà ny fahotako rehetra Jesosy, hatramin'ny fahazazako ka hatramin'izao Jesosy. Tompo malala aho, raiso aho ho isan'ny zanakao. Raiso aho ho isan'ny zanakao Jesosy. Soraty ao am-bokin'ny fiainana ny anarako. Fafao ny anarako Jesosy, izay voasoratra tany amin'ny hafobe Jesosy. Fafao ny anarako tompo, mba tsy ho any amin'ny hafobe Jesosy. Fa soraty ny anarako Jesosy any an-danitra. Mba ho anisany zanakao aho Jesosy. Tompo malala aho, ampianaro aho. Oka ny fanahy masinao ampianatray manomboka anio. Tanao fa tsy matananao. Tanao fa tsy matananao. Sotranao Jesosy. Ho anao kosa izay hiverina amin'ny Jesosy, rehefa reraky ny vezivezy, dia mitenenanao amin'ny Jesosy, ambarao amin'ny tompo. Tompo malala aho. Reo Jesosy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Reraky ny fahadalana Jesosy io. Tahaka teo aloha reraky ny fahadalana Jesosy. Anio tompo miverina aminao izy ireo. Miverina aminao izy ireo Jesosy io, ny amin'ny fotoana enony izao video izao. Ka mamindra fo aminy Jesosy, mamela ny elony tompo. Mamindra fo amin'izy ireo Jesosy malala. Mamela ny elony Jesosy.
Fafao Jesosy ny condamnation an'izy ireo tsiraray avy Jesosy. Fafao tompo ka avereny soratana Jesosy inaran'izy ireo any aminao Jesosy. Re zanakao Jesosy mangetaetanao. Mangetaetanao Jesosy malalao. Avereny soratana tompo any an-danitra. Avereny soratana tompo any an-danitra Jesosy ny anaran'izy ireo. Soraty tompo ao amin'ny boky ny fiainana. Soraty tompo ao amin'ny boky ny fiainana Jesosy. Ny anarany izay miverina aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Soraty Jesosy. Soraty Jesosy ao boky ny fiainana. Soraty Jesosy. Manoratra ny anjely. Manoratra amin'ny boky ny fiainana. Manoratra amin'ny boky ny fiainana ny anjely. Amin'izao ora sy fotoana izao. Misy miverina amin'ny Jesosy ato. Misy miverina amin'ny Jesosy ato. Eny. Misy miverina amin'ny Jesosy ato. Manoratra amin'ny boky ny fiainana ny anjely. Eny. Manoratra. Eny. Toy ny ranom-bolamena. Toy ny ranom-bolamena ny amin'ny stylo izay anoratan'izy ireo. Toy ny ranom-bolamena ny amin'ny ampiasain'izy ireo anoratana. Tsy ohatran'ny stylo-n'olombelona akory izany. Fa toy ny ranom-bolamena manify ny anoratana any an-danitra. Nanoratana any an-danitra. Raha nandray an Jesosy ianao, raha nandray an Jesosy ianao, amin'ny fonao manontolo, dia ny tompo koa ny anoratra ny anaranao. Fa ny tsapako eto, dia ianao ny bebaka tamin'i Jesosy anio, ny verina amin'ny tompo. Dia voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Voasoratra ny an-danitra ny anaranao, mamelanao ny tompo. Mamelanao ny tompo. Sotranao Jesosy. Sotranao Jesosy. Avozy ny falororantenanareo. Dao tsika n'olo tena ho an'i Jesosy. Dao tsika n'olo tena ho an'i Jesosy. Atolory an'ny tompo indray ny tenanao anio. Ianao izay nandray an'i Jesosy. Ianao izay niverin-dalana manolora-tena ho an'i Jesosy ianao anio. Atolory an'i Jesosy ny tenanao. Afaka mandohalika ianao. Misy mandohalika tsapako ato. Afaka mandohalika ianao. Jesosy tompo. Indreto izay Jesosy. Manolotra ny tenanay indray Jesosy. Reo Jesosy ny zanakao eran-tany Jesosy io. Ianao no mahitan'izy ireny. Ianao no mahitan'izy ireny tompo malala o. Tompo malala o. Eno ny fivavak'izy ireny Jesosy. Manolotra ny tenanay izay Jesosy indray. Anompo anao. Anompo anao Jesosy ity ny tenako. Atolera ny tompo ny tenanao fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Satria izay no tiany, ho te-polo masina ny. Tompo ity ny tenako Jesosy. Ho fanatitra velona ho anao Jesosy. Ho irakao, anao ny asanao, anambara ny fahatsaranao Jesosy. Avaoziko Jesosy faloran-tenako enatrehanao. Ity ao tompo ho mpanomponao rery an Jesosy. Na mpanompo tsy mahasoa Jesosy io, raiso tompo, anao ny asanao. Tompo malala o. Tario foanao, ka zay kely zay vitako Jesosy io, dia raiso vonaitry naranao Jesosy. Manitry tena ho Jesosy ambany dia ambany. Manitry tena ho Jesosy ao anatrehan'ny lanitra tompo. Atrehan'ny tany Jesosy, manitry tena Jesosy ao anatrehanao Jesosy malala o. Anao ny asanao. Anompo anao. Iverina indray eo ambalanao. Misaotra Jesosy. Misaotra ray ny amin'ny fotoanan'io. Misaotra ray dera ho anao ray. Aja ho anao ray, voninahitra ho anao. Misaotra ray satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Tsara indrindra ianao ray. Mendrika ny dera ianao ray. Mendrika ny aja ianao ray. Mendrika ny aja ianao ray. Satria anao izao rehetra izao. Ianao no tompony izao rehetra izao ray malalaka. Misaotra ray. Misaotra ray ny amin'ny fotoana rehetra. Misaotra ray ny fibebahana. Misaotra ray ny amin'ireo zanakao Jesosy izay nosoratanao any amin'ny boky ny fiainana Jesosy. Misaotra ray. Misaotra ray. Ny olona 420 Jesosy mandohalika eo anatrehanao. Mianjenao tompo mihira mideranao Jesosy. Voninahitra ho anao ray. Voninahitra ho anao ray. Masina ianao ray malala. Ianao ilay tsy miova masina ireo mandrakizay. Misaotra ray. Mendrika ho anao ny tehaka sy ny dera Jesosy io. Ianao rery ihany. Ilay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay
Sedorina. Misaotra ray. Zao tontolo zao zay dia mitehaka ny amin'ny fety, ny amin'ny zava-pona. Ka ianao tompo dia mendrika mitehaka ianao Jesosy satria ianao n'Andriamanitra mpamonjy ianao. Ianao no lehibe indrindra Jesosy araka ny tenao mite ahafantanana. Mideranao zay Jesosy marala voninahitra ho anao rery any. Misaotra ray. Misaotra ray. Misaotra Jésus. Misaotra Yeshua Mashiach. Misaotra Jesosy io. Alléluia, alléluia, alléluia. Misaotra ray. Misaotra ray. Voninahitra ho anao rery any. Voninahitra ho anao rery any. Hoy ianao fanahy masina eto hoe efa eo ampototry ny asady ny famaky. Efa eo ampototry ny asady ny famaky hoy ny fanahy masina. Ny hazo rehetra zay tsy mamovoa tsara dia ho kapainy iray dia ho atsipiny any amin'ny elo. Ny hazo rehetra zay tsy mamovoa tsara dia ho kapainy iray dia ho atsipiny any amin'ny elo. Riavana. Oka amovoa tsara isika tsiraray avy mba ho tafiditra ny lanitra. Inona no voa? Inona no voa amin'ny tenanao? Inona no voa afafinao? Sao dia voaratsy ka afobe no ovantaninao. Aoka ho voa tsara no hivoaka amintsika tsiraray avy. Satria ny voa tsara dia tsy mba amovoa ratsy. Ary ny voa ratsy dia tsy mba amovoa tsara. Riavana. Ny marina dia mbola iay marina ihany. Ny masina dia mbola ay masina ihany. Fa ny maloto dia mbola ay maloto ihany. Ny masina mbola ay masina ihany. Ny ratsy mbola ay ratsy ihany. Aoka ho masina ianao ka mbola ay masina ihany. Aoka ho marina ianao ka mbola ay marina ihany. Satria efa midina ety ambonin'ny tany ny famolana. Efa midina ety ambonin'ny tany araka ny tenin'Andriamanitra teny entin'ny mpanomplany. Efa midina ety ambonin'ny tany. Eny, efa nidina ny anjelin'ny Tompo. Efa midina tan'Andriamanitra amin'ny tany. Tremblement de terre. Tondra-drano. Volcan. Riavana. Fa vetavetana mihoatra ny Sodoma sy Gomora. Riavana. Faratsina ny tany. Ady etsy seroa. Hoavy Jesosy. Hoavy Jesosy. Efa ho tonga tamin'ny andro Noa. Ny olona tsy mivavaka intsony fa variana miazakazaka amin'izao andro efa miaratsy izao. Miazakazaka amin'ny faharatsiana, amin'ny fanompo-tsampy, amin'ny fijangajangana, amin'ny fitaka, amin'ny kolikoly, amin'ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavan-karena, fahasikana, teny ratsy. Riavana. Afobe no miandry. Afobe no miandry. Mifoaza. Mifoaza fa kely sady ho avy Jesosy. Mifoaza. Aza menatolona. Aza menatolona. Aoka atahotra an'Andriamanitra. Aoka atahotra an'Andriamanitra. Aza matahotra ny olona zay mamono ny tena. May mamono ny tena fa tsy may mahavery ny fanahy any amin'ny elo. Aoka atahotra an'Andriamanitra ianareo. Aoka atahotra an'Andriamanitra ianareo. Izy no mahay mahavery ny fanahy any amin'ny elo. Any amin'ny elo. Efa feno ny any amin'ny elo. Efa feno. Mihitatra ny elo. Mihitatra ny elo. Ny pozina elo dia toy ny vatan'olombelona. Mihitatra izany. Mihitatra izany. May mibotsina ny elo. May mibotsina ny elo. Maro ny latsaka ny andavaka. Maro ny latsaka ny andavaka amin'izao ora sy fotoana izao. Maro dia maro. Tsy mety miala amin'ny fanompo-tsampy. Tsy mety miala amin'ny fijangajangana. Tsy mety miala amin'ny fangalarana vadin'olona. Tsy mety miala amin'ny fijejojejoana. Tsy mety miala amin'ny finanankanina tafahoatra loatra. Ny kibo no andriamaniny. Ny kibo no andriamaniny. Tsy mety miala amin'ny fitiavan-tena.
tsy mety miala amin'ny ratsy rehetra, tsy mety miala amin'ny fitiavana izao tontolo izao, izay tia izao tontolo izao dia tsy avy amin'ny iray, tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany, ka ho tavela eto amin'izao tontolo izao. Ty fiara va ianao, ty fiara va ianao, laninao amin'ny fikarakarana ny fiara va ny volanao, miverena amin'ny Jesosy. Ty luxe va ianao, ty luxe va ianao, tsy mameny mahantra ianao, fa ny fitiavanao zavatry ny tany, miverena amin'ny tompo ianao, miverena amin'ny tompo ianao, satria ho rava toy ny carton ity tany ity, ho rava irodana toy ny carton ity tany ity, ho rava tanteraka, ho rava tanteraka. Naorinao tamin'ny inona ny tranonao? Ny tranonao dia ny fanahinao izany, ny fanahinao izany naorinao tamin'ny inona? Tandremo fa misokatra ny vavany tany araka ny tenin'ny Isaia, araka ny tenin'ny Isaia. Tany am-piandohan'ny taona no nomeko anareo izany teny izany, tany am-piandohan'ny taona no nomeko anareo izany teny izany. Mivavany tany, mivavany tany, mitelina ny zanak'olombelona, mitelina zanak'olombelona. Raha carton ny tranonao dia irodana ao ianao, fa raha tsara ny fototra ny tranonao, miorina amin'ny Jesosy ianao, ilay vatolampy, dia ho tafiditra ny an-danitra ianao. Ry zanak'olombelona, ry zanak'olombelona, miverena amin'ny tompo, miverena amin'ny tompo, mibeba, miala amin'ny sikidinao, miala amin'ny sikidinao, miala amin'ny fanompo-tsampy, fa afo be no miandrinao, afo be no miandrinao, miala amin'ny fatezerana, miala amin'ny fasikana, miala amin'ny sigara, miala amin'ny toka, fa any amin'ny afo be avokoa izany, miala amin'ny balina, fa any amin'ny afo be, any amin'ny afo be dia ny mpandidy amandihy tsy mijanona, ary fantsika ny ao ambany tongotra izy ireo, fantsika ny ao ambany tongotra izy ireo, ny kiraro talon dia fantsika izany, fantsika izany. Ary Satana dia manao karavasy anao, mikapoka anao, tsy mahazo mitsahatra mandihy ianao, tsy mahazo mitsahatra mandihy ianao. Tsy misy ora intsony any, tsy misy ora any, fa mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay ny any. Ny toka any amin'ny afo be dia sidra, fa inafo no sotronao, fa inafo no sotronao, fa inafo no sotronao. Ny sigara dia afo ny ao ambavanao, ny setroka mivoaka amin'ny vavoronao, afo, afo, afo. Repentance, repentance, ny mpijangajanga rehetra, ny mpangalabadin'olona, ny devolo no mivady aminao any amin'ny afo be, devolo no manao fahavitavitana aminao any amin'ny afo be, devolo no manao fahavitavitana aminao any amin'ny afo be. Zany no misy amin'ny afo be amin'izao ora sy fotoana izao, zany no misy amin'ny afo be amin'izao ora sy fotoana izao. Tsisy fiafarany intsony, izay mpanao vetaveta rehetra amin'ny tenany, ny tsiraray avy dia ny devolo no miandry anao, ny devolo no miandry anao. Repentance, izay mampiasa zavatra fahavetavetana ampiasanao, dia ario amin'ny anaran'i Jesosy, ario amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devolo no miandry anao, raha ohatra tsy mibebaka ianao, raha tsy mibebaka ianao. Repentance ny malagasy rehetra, repentance, repentance, repentance. Jésus, Jésus. Sotranao fanahy masina ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny fotoana izay tanteraka teto. Mangataka ny sokerika ao amarana fotoana.
Mangataka sokerika tsy ny feo anao tompoko. Eto. Mangataka anao manarina fotoana. Sotranao izay tompo. Sotra fanamasina. Miaraka aminay nanatrika ny atety. Sotrana manga mitanifinao indray. Nite era-tany era-baitoizao. Indrindra ho anay malagasy. Dia nizaniza tompo miala, vonona hiala amin'ny faotana sy ny faharatsiana. Dia ianao tokoa manoratra ny anarana ny boky fiainana. Dia hanafoana sy hanafaka zanany amin'ny heva ny fahafatesana. Ohatran'izay tompo nanatrika ny atety dia ianao no miasa, ianao no mangy, ianao no manazava ny teny, ianao no nanindra poary indrindra ny rano tompo. Dia nanadio anay tanteraka ilay ranonao izay afy mandevona mangovotra anao nanafaka anay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra tompo. Miasa aminay amin'izao. Masiny ny asa rehetra. Ny asa izay efa nataonao natomboka ao dia sisa tanterao izany nahatonga dia araky ny teninao fa hitombo ny vokatra, ny trondro lehibe, trondro betsaka ny tombo ho avy amin'izany izany. Dia masiny tompo ianao namaso ny tsirairay avy. Izay kosa dia manana tena manao mandrakariva ho anao tahaka ny toerana. Tianao ilay Jesosy aminao irery ihany. Hiandry monja sy mionjy kelinao hatramin'izao fotoana izay. Dia amin'ny anaranao no vonaizako zany ary isaoranay ianao sy mihaino zavatra sy mahazavaka. Dia voninahitra ho anao irery ihany. Dia tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. 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 Misaotra indrindra tompoko. Misaotra Jesosy tsika, misaotra ny fanahy masina. Miteny rehefa miteny moa fanahy masina dia ataony asa. Misaotra ny fanahy masina dia misaotra ny mpanompon'Andriamanitra tonga dia nandray ny famaranana. Dia mametraka veloma aminareo izay mianadahy. Dia mahery esa tompoko tia antsika Jesosy, mbola miantso antsika izy ka samy mahery daholo. Dia raha sitrapony tompo dia amin'ny herinan'io indray tsika miona eto raha sitrapony Jesosy tompo. Veloma tompoko. Amen.